amin'ny fifaliana lehibe indray ny ara-banatsika rehetrarehetra izay tonga amin'izao sabata mahafinaritra izao ato anatin'ny fotoam-bavaka iarahanao amin'ny akiradio ny andramoka izao ny vavaka fiambenana mpikambana amin'ny groupe izay maresitsika rehetrarehetra ny atokantrano any dia faly be mihitsy miaraka aminareo rehetra ny amin'ny toerana maro samihafa izay manaraka ny fotoam-bavaka en direct amin'izao fotoana izao dia ara-paina manokana ary falytsika androany satria miavaka ny fotoam-bavaka tamin'ny tendroany ity dia hitantsika amin'izao fa tsy tahaka ny mazatra no ahitanareo anay fa misy olona maromaro eto tonga miaraka amintsika ihany koa ato anatin'ny fotoam-bavaka maromaro moa ny olona tonga ty an-tranonay amin'izao fotoana izao dia misy ny avy any Suisse avy any Allemagne izay tena maro avy any eto Frantsa izay tena na dia amin'ny toerana lavitra be aza dia tonga ty ary izany mihitsy nanao kanana amin'izao fotoana izao mba ho miavaka kely satria dia maromaro tsika androany miaraka manao sabata na ny eto toerana na ianareo ihany koa izay any amin'ny toerana maro samihafa dia faly be izay miarahaba anareo miarahabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanany tompo ho amintsika tsiray avy izay atonga eto androany takitaka izao moa ny aty aminay amin'izao fotoana izao dia hitanareo misy maromaro izay no tonga aty an-toerana miara mideran'Andriamanitra dia miarahabantsika rehetrarehetra hono zareo rehetrarehetra izay tonga aty alleluia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra dia samy mahazo hery alleluia tsika rehetrarehetra androany dia hianoka tanteraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika na dia efa somary taratara aza ny fotoana ilana tsiny fa tsika dia hianoka tsy avelantsika androany raha tsy mandray hery tsika tonga eto alleluia amin'ity fotoana androany ity vavaka sady arytsika amin'izao fotoana izao hanomboka ny fotoana dia samy tsika rehetra hivavaka hanondrika ny lohantsika androany dia hiteny hoe Jesosy misaotranao zany amin'izao fotoana izao makasitraka na amin'ity fotoana androany ity satria fifaliana lehibe ho anay ny tafahoana eto indray androany indrindra ho an'ilay tola izay tonga aty an-trano ianareo rehetra ihany koa na dia any amin'ny toeranareo ihany aza anareo tsy netsika tany dia tsy alaikitsika androany raha tsy mandray ny fanatrehan'Andriamanitra dia samy tsika rehetra androany hiteny hoe Jesosy misaotra betsaka ny amin'ity fotoana androany ity nahazo fofona ianao mavely ianao androany men'Andriamanitra fahasoavana ianao androany matoa ianao tonga eto dia fahasoavan'Andriamanitra no mbola mahavelona atsika tsiray avy ary isaorantsika n'Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao samy tsika mivavaka afaka manandratra ny feo atsika mihitsy tsika ty an-tokantrano dia afaka miteny afaka mitsoka-bavy tsika miteny hoe misaotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity mankasitraka anao zay Jehovahandriamanitra ny amin'izao fotoana izao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny fitantananao ny diany retolonao reto mpanomponao izay tonga eto an-toerana amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra isaorana ny anaranao ity fotoam-bavaka androany ity izay tanteraka soamantsara na dia tao anatinay aza ny fikasana sy ny faniriana Jehovahandriamanitra kanefa tsy nanatanteraka ianao dia fantatro Andriamanitra efa tsy ho tanteraka izao fa isaorana ianao Jesosy ny fitantananao andreto mpanomponao izay tonga eto androany niala teny amin'ny toerana maro samihafa tany tsy nanalavy tany Jehovahandriamanitra na fon'izy ireo ny tokantrano nandehanan'izy ireo ny lalana lavitra na fon'izy ireo vola mankarena Jehovahandriamanitra ahafahany tonga eto amin'ity fotoana androany ity satria Jesosy etaeta natongavana eto ningaina tany amin'ny toerana maro samihafa tany izy dia tonga eto misaotranao koa zany amin'ireny tolona izay tonga eto reto Andriamanitra ny manaraka ny live en direct amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra isaorana ny anaranao zany Jesosy mankasitraka ny amin'ity fotoana androany ity voninahitra ny eo anao rery ihany zay Jesosy mino fa izay rehetra ho zarainao eto androany dia na izay aty an-tokantrano na ny olona izay manaraka en direct tany amin'ny toerana maro samihafa dia tsisy ho diso anjara Jehovahandriamanitra fa samy ahita samy andray samy atsapa ny kasikao ny androany ity raha n'olo teny zay Jesosy dia tena hitsotra ny tananao andray anay raha hibebaka zay Jesosy io hifona dia tena hitsotra aminay ny fonao dia amindra fo aminay tsara avy ianao o Jesosy malala raha angataka izay amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra dia tsy ho sarotiny ianao fa halala tanana amin'ny tsara avy ianao Jesosy o raha malahelo zay androany Jehovahandriamanitra dia ianao mihitsy androany ampifaly anay Jesosy raha misy aminay eto anatina ady amin'izao fotoana izao raha misy aminay eto Andriamanitra ty androany ity mety tena sendra olana saribahana Jehovahandriamanitra matoky izay fa eto ny mpamaola matoky izay fa eto ny mpampaheny matoky izay fa eto ny mpanasitrana matoky izay Jehovahandriamanitra fa eto avokoa ny zavatra rehetra satria ny toerana rehetra misy ianao dia misy ny zavatra rehetra atro diso anjara amin'izany zay Jehovahandriamanitra raha tonga teo Jesosy ny olona tsongo 5,000 samy nahazo ny hoaniny avokoa samy voky avokoa tsy nisy ny alamaina
na ny tanora na ny kely na ny lana ny varotra Andriamanitra dia samy nahazo anjara tamin'izany olona 5 zany androany Andriamanitra ndreto kosa izay mahatonga eto androany fantatro fa handray ny anjarana izay eo aminao fantatro Jesosy fa manana anjara izay tsy saray avy reto androany Jesosy raha misy olona tena te hitady anao mihitsy mangetahita satria ao anaty olana tsy diso adresy izany olona izany raha tonga eto tsy diso adresy Jesosy satria tena eto tokoa ianao ary toerana tokony alehana eto satria eto no misy anao Jehovah-Andriamanitra sotranao izay ny devoly sy ny satana androany dia fatorana eo aminao tsy hananana jara tsy hanankely tsy hanapahefana ao anatin'ity fotoam-bavaka ity tsy afaka hamilivilon'ny sain'ny olona tsy afaka hamilivilon'ny fon'ny olona tsy fantoka amin'izao fotoana androany izao manomboka ity ampiandohana fantatra efa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa raha mivolo ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa Satana fa na dia eo azy izy tsy afaka ny anao na inona na inona izy tsy afaka hikasika ny fon'ny olona izy tsy afaka handeha fa fizana tsipika ny devoly sy Satana amin'ity androany ity fa ny olona rehetra izay tonga eto androany raha kofa na amin'ny ranao Jesosy sy ny fotoam-bavaka raha kofaka amin'ny ranao Jesosy sy ny fitaovana rehetra hatry anatin'ny tokantran'ny olona rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao anatin'ny toerana maro samihafa ny Jehovah-Andriamanitra raha kofa ny amin'ny ranao mahery Jesosy ny telefona ifandraisanay amin'izao fotoana izao ny connexion ifandraisanay amin'izao fotoana izao ny zavatra rehetra izay entinay miasa eto androany eny hatramin'ny feonay izay hitenanao hatramin'ny feonay izay miandrananao andao tsika hitsangana amin'izao fotoana izao baka mitsangantsika rehetrarehetra hitsangantsika tia tokantrano dia andao tsika hivavaka andao tsika hanao délivrance satria mety misy olona tia hanaraka an'izao fotoam-bavaka izao fa noho ny amin'ny zavatra maro ny amin'ny sakatsakana dia tsy afaka tonga eto izany olo izany andao tsika hivavaka androany Jesosy azy rehetra tonga eto androany dia kasio amin'ny herinao mahagaga o Jesosy aninina zanaty spika alefa midevoly amin'izao fotoana izao dia tsy ambinina tsy manakely tsy manapahefana amin'ireto olona ireto fa raha misy olona eto-kivy dia hitraka izy ao anatin'izao fotoam-bavaka izao raha misy amarary dia ho sitrana raha misy olona manana olana Jehovah-Andriamanitra ianao mokazy ao anatin'izany ny olana izany misotranao izay Jesosy Kristy Tompo mankasitraka ny amin'ny fitiavanao mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra mankasitraka Jesosy fa eto ianao ary izay Jesosy dia mino fa tena eto ny fanatrehanao Jehovah-Andriamanitra tena eto ny fanatrehanao Jehovah-Andriamanitra mitady anao amin'ny fona rehetra izay Jehovah-Andriamanitra ataontsika izany Andriamanitra ny foko ny tenanao mitady anao otsika fotsika rehetra izany amin'izao fotoana miantso anao dia iona aminao zay Jesosy Zany zavatra tadiavin'Andriamanitra ary havana malala zany zavatra tadiavin'Andriamanitra dia tsika mangetaheta azy halleluja amen Jesosy iriko any amin'ny tompo samy tsika maniry azany eo anilan'Andriamanitra zany ibanjiny sanandro ny voninahitra ao zay Jesosy Nifunnaja Ademancho Ademancho
Andriamanitra amintsika riavana malala olona eny amin'izao tontolo izao mbola tsy mivavaka sy olona mafy mbola any amin'ny bara azy amin'izao fotoana izao tian'Andriamanitra vangina riavana atsoan'Andriamanitra amin'ny feo mahery olona mbola any anatin'ny loka sy ny fisotroana any anatin'ny fitsangajangana sy ny fiainana izao tontolo izao any fa mbola tian'Andriamanitra vangina izany olo izany ary atsoan'Andriamanitra amin'ny feo mahery manao hoe mankanesa ty amiko ianareo mainka fiaravana fa itsika izay tonga eto andrano ianao izay mangeta eto ianao izay mitady tsika ravana malala rehefa andeha hitady volontsika hiasa afaka mahazo toerantsika eto tokantrano dia zaho mampiasa ny saitsika tsika rehefa mitady vola mampiasa ny hevitsika ny vatantsika miasa mivoaka maraina parivany andro fa Andriamanitra rehefa ianao hitady an'Andriamanitra riavana tsy ny sainao miasa na ny vatanao fa ny fonao no mandeha voalohany rehefa mitady an'Andriamanitra ny fonao dia afaka mandohalika ho azy ny vatanao afaka misandratra ho azy ny tananao halleluja afaka miteny ho azy ny vavanao afaka mivavaka ho azy ianao satria ny fonao no mitady an'Andriamanitra ary raha ny ten'Andriamanitra manao hoe ho hitanareo arakatsanareo amin'ny fonareo rehetra ny fotsika no mila mitady an'Andriamanitra betsaka ny olona mitady an'Andriamanitra fa mitady azy amin'ny sainy mitady azy amin'ny vatany fa tsy mitady azy amin'ny fony fa androany ny olona manaraka an'izao fandaharana izao dia hitady an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra dia tsika androany tena Jesosy tena ampiasaiko ny foko androany hitadiavako anao afaka mivavaka tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia tena hoe Jesosy ity ny foko fa atolotro anao androany misy olona veto afaka hiteny amin'Andriamanitra androany hoe Jesosy hoe avoziko indray ny fanoloran-tenako halleluja amin'ity andro androany ity. Nous avant tout est-ce qu'on cherche un appartement dia tsika androany any voany fanoloran-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra hitentsika androany hoe Jesosy efa nanolo tena ho anao foana ary Andriamanitra mahita fa nanolo tena ho azy foana ianao halleluja fa androany mbola faly Andriamanitra raha mandre anao taotatsika salira mahafinaritra be izany tenenantsika androany hoe tompo malalo halleluja tompo malalo afaka mitsangana ianao atelefanahy ianao hitsangana za tsy tena mitsangana na mipetraka fa tsika rehetra mafantatra ny ataontsika hoe raha telefanahy ianao hitsangana afaka mitsangana afaka mipetraka teneno hoe Jesosy atolotro izay ny tenako androany tsy hoaiko adinoi ny misony relifity ny fitiavana nasehonao tsika rehetra androany ina makany io nanavaozako ny fanompoko anao fa tsy voavaliko izay natolotrao ny fitiavana natolotrao ka raiso tompo ekeo resy anjakao ko resy anjakao ny fiainako voninahitrao voninahitra halleluja atoloro voninahitr'Andriamanitra ny havana malala ny fiainanao hatramin'izay ny fiainanao voninahitra ny bevoly izy foana nasandratrao hatramin'izay ny fiainanao teny amin'izao tontolo izao teny faly ny bevoly mahitanao fa androany atao faly aminao Andriamanitra halleluja
pamojitu nunaneuna patina dipanuta Jesusa izay tsy mendrikana kurtina kuriti Alleluia sigareta ira mafi na aniuluana voza nifanpukonao pati voval kumanda ksenti chabanawa Isana tulucha nifichabanana karestupo Ekeure Jesusa uresianza kau nifiainaku uvuninaita Haleluya Resu funatro ny fiainana rehetrarehetra Jehovandriamanitra hatramatony tokantrano rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandala izao o Jesosy hatramin'izay izay nanome voninahitra amin'ny devoly tamin'ny fitondrantenanay fa androany Jesosy malala amen Tompo malalo tsy hoadiny intsony noiko intsony ny fitiavana natolotra ny fitiavana natolotra Baba baba na fafuna hanao sitraka nao ni sitraka Sigareta ina mafkani unana vauza kujai Jesus Nuruana vauza Nifanpuko nao Nifanpuko Pati fua valku Fua vali Zena tulchao Jesus ya Tulucha Nifita banana tulucha Sutu Ekiaure Jesus ya Anza konfiene nesana ya Vren fatulcha ya nao Fiaina ku Uvuninaita Alleluia Sabi tsika rehetra manavao ny fanoloran-tenany eo anatrehan'Andriamanitra Amen Ny sinoditra totany avana malala tsy afaka asiana divay vaovao fa ny sinoditra vaovao no afaka asian'Andriamanitra ny divay vaovao Alleluia Andriamanitra dia manana divay vaovao omena antsika foana isan'andro isan'andro Tsy ny divay omaly ihany no men'Andriamanitra anao androany Tsy ny fahasoavana omaly ihany no men'Andriamanitra anao androany Ravana malala Tsy ny loharano no menanao omaly ihany no menanao androany Fa isaky ny mivadika ny andro dia manome loharano vaovao anao Andriamanitra Isaky ny mivadika ny andro manome divay vaovao anao Andriamanitra Manisy tsiro no ny fiainanao Andriamanitra Alleluia Manisy couleur ny fiainanao Jehovandriamanitra ny avy Fa ny zavatra tsara fantatrao androany dia zao Ny siny vaovao no asiana divay vaovao Raha siny toto no asiana divay vaovao ny tenin'Andriamanitra dia ho tritry izany siny izany Fa raha tianao ny handray vaovao ny divay vaovao avy amin'ny Andriamanitra isan'andro isan'andro dia ataovy siny vaovao foana ny ao anatinao Ary ity fotoana androany ity dia fotoana navaozantsika ny sinitsika indray ao anatrehan'Andriamanitra Ahafahan'Andriamanitra mampidina ny fanahany Halleluia Nampidin'Andriamanitra tao amin'ny Samsona sy Davida ny fanahan'Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra fa mety izany Nampidin'Andriamanitra tao amin'ny 20 menadaza niango natao amin'ny efitrano ambony ny fanahan'Andriamanitra satria hitan'i Jesosy fa mety amin'ireo olona ireo ny handray an'izany Tsy ny olona tany an-tsena, tsy ny olona tany ivelan'ny trano, tsy ny olona tany amin'ny bara, tsy ny olona tany amin'izao tontolo izao no nomen'Andriamanitra ny fanahany fa ny olona izay afaka mandray an'izany Halleluia Taontsika androany ny teny Jesosy avonina ny fanahako andray anao Omeo divay vaovao indray androany Omeo divay vaovao Fantatro oviana zao ianao no mba nanavao ny fanoloran-tenanao Oviana zao ianao mba nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra dia niteny manao hoe Jesosy omeo anahy havaozy Andaontsika hanavao ny fitafim-panahintsika ravana Hiteny ao anatrehan'Andriamanitra tsika hoe Jesosy malala havaozy ahako Mialohan'ny Pentekosty andro androany ity ravana malala Andro mialohan'ny Pentekosty Izay andro lehibe
andro tsy manam-paharoa ny havana. Andro anankiray nanamarika ny fiainantsika mandraka teny androany izany andro Pentecoste izany. Fa na tsy nisy ny andro Pentecoste dia tsy afaka nijoro teto aho, tsy afaka nivavaka teto ianao, tsy afaka tonga teto tsika rehetrarehetra. Satria rehefa lasa Jesosy dia tsisy nenina intsony teto amin'ity tany ity. Fa soa ihany. Halleluja. Soa ihany ny havana malala. Fa misy ny andro Pentecoste ary izany mahatonga antsika androany hanavao misinitsika indray mba ahafahantsika mandray ny divay an'Andriamanitra. Eto antsika tira anankiray ity dia aorian'azy antsika dia hitra sahady ao anatin'ny fiderana satria mahafinaritra ny fotoana antsika eto androany. Antsika teny androany hoe fantatrony amiko Jesosy. Amen, Jesus. Antsika itsangana tsika tao anatin'ny tokantrano dia teny Tompo fantatrany amiko. Fantatrany amiko. Tsisy miafina aminao ny fiainako Jesosy ahy. Miafina aminao ny fiainako. Efa impiry ano vady. Vady hatramin'izao. Efa sasany andro afony ianao. Halleluja. Mitoera Jesosy ato anatin'ny foko ianao. Eviteo Andriamanitra hiditra ao anatinao. Iamba ka levony izao zay tsy asa ny tananao e. Efa ela no naniry.
Alléluia. Amen, Jésus. Dieu vous assiste. Restez force à sanap Jésus. Rene mapsara kano. Pagwana de nacho. Alléluia. The Father shall with you. Alléluia. Amen, Jésus manana. Amen, Tupo. Meloani tiratsika fiderana rehefa avy eo tsika ivavaka ry havana. Zary havana, zao ny zavatra anatiko hoe Jesosy tena efa kely dia kely sisa dia eo aminao zay. Ela ny andrasanay an'izany fotoana zany hoe ho avy ianao. Fa ankehitriny ohatran'ny efa re mihitsy havana malala. Efa misy tena fiomakomanana tsy misy ohatr'izany eo an-danitra ao. Reny ny fanahintsika mihitsy amin'izao fotoana izao fa misy fiomakomanana efa tena tsy misy ohatr'izany eo ry havana. Efa ho avy Jesosy ry havana malala. Efa ho avy Jesosy. Zavatra rehetra mitranga ry havana. Mahita fa efa ho avy Jesosy ry havana. Kely sisa dia eo na mpanjaka tsika ry havana malala. Amin'izany fotoana izany tsy fotoritorontsony ahafahantsika mahita azy. Amin'izany fotoana izany tsy amin'ny alalana fahitana na nofy. Fa amin'izany fotoana izany ny masontsika hita azy. Amin'izao fotoana izao tsika miteny foana Jesosy raiso ny tanako. Manolo tena ho anao ekeo Jesosy. Fa amin'izany tsy ianao tsony ny angataka. Fa izy mihitsy ny tenanao hoe avy. Midira. Tsy angataka ntsontsika amin'izany fotoana izany. Hoe Jesosy azamba te hiditra ao anatin'ny fanjakanao io. Fa misokatra ny faravarana ry havana. Miditra amin'ny fifaliana ianao miditra. Tsy latsalatsa ny diranao anatin'ny toerana io. Tsy misy billet d'entrée. Tsy mandoa vola ianao miditra ao. Fa Jesosy mihitsy nandray ianao ambaravarana tena midira zany zanako zany. Halleluja. Ndao tsika mba hivavaka amin'izao fotoana izao Jesosy. Za tia anao ako. Ho hitako izany zavatra izany. Tena ho hitako izany Jesosy. Tena ho hitanay izany. Halleluja. Ry havana malala. Amin'izao fotoana izao tsika faly satria mifankahita ny vitsivitsy amintsika. Dia tena re mihitsy misy fifaliana ny an-danitra. Fa tahaka ny ahoana ravana izany hoe ny olona rehetrarehetra voavonjy eto amin'ny tany ity. Hiara hitan'i Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Halleluja. Tsy fantatra hoe tahaka ny ahoana ny toe-poko. Za ry havana misy fotoana mieritreritra hoe Jesosy mba ohatry ny ahoana ary foko eo amin'izany fotoana izany. Mbola vita hitomany ve za amin'izany sa inona ny zavatra ataoko? Fa zavatra fantatro fotsiny dia zao hiaina izany ihanyko. Tsy fantatra hoe tahaka ny ahoana ny fomba hiainako an'izany. Fa hiaina izany tsika ry havana. Zavatra mahagaga ry havana malala arakaraka ny mampakaiky ny fiavian'i Jesosy. Mampavitsy ny olona misisika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary na dia ny olona manaraka an'izao fandaran'izao fotsiny aza. Tamin'ny heritaona tahaka an'izao ny olona manaraka fandaran-teny tena be dia be. Fa arakaraka ny tombon'ny ady sy ny fahoriana mampiainany eo. Taontsika andohalika dia teny hoe Jesosy tazomy hatramin'ny farany ahy. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Azonao atao mandohalika ny anatin'ny tokantrano. Teneny hoe Jesosy tena kely sisa fa za tazomy ahako. Tazomy ahy Jesosy. Tsy ho raraka ntsony eto amin'ity tany. Tazomy zay Jesosy. Tazomy hatramin'ny farany. Fikiro zay Jesosy malala. Samy tsika rehetra miteny androany hoe Jesosy atany mapy zay. Mifankahita eto amin'ny écran eto foana zay Jesosy. Fotoana fohy mba hifankahitanay tava Jesosy. Tsy mbola zay rehetrarehetra akory aza Jesosy. Fa amin'izany fotoana izany Andriamanitro
Sady fakahity izay no ahitanao. Alleluia. Tazomy izay Andriamanitra. Tsika rehetrarehetra anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka dia teneny tazomy aho. Raha efa henonao mihitsy hoe mafana ny fonao dia teneny azavela ela Jesosy zao fanapoko izao a. Raha hitanao ohatra ny mbola mangatsiatsika dia teneny Jesosy ampitomboy e. Alleluia. Fa za te ahitanao a Jesosy malala. Amen. Tompo. Tianay angenao Jesosy. Amin'ny fonay rehetra mihitsy ange Andriamanitra. Tianay anao. Te eo aminao izay matoa izay manao an'izao Jesosy. Tsy tahitaitra Andriamanitra, tsy ahitaitra ny amponay anao. Fa fitiavana. Alleluia. Amen Jesús. Amen. Alleluia Jesús. Amen tu povo. Alleluia. Samy tsika rehetra mivavaka anatin'ny tokantrano. Samy tsika rehetra mivavaka anatin'ny tokantrano. Nangatanao amin'izao fotoana izao dia teneny hoe Jesosy tehirizo ahako. Tehirizo aho. Fa raha tsy Andriamanitra no mitahiry anao dia raraka an-dalana ianao. Samy antsika miteny androany angatao ny fanamasina hitahiry anao, angatao ny tanan'Andriamanitra hifikitra anao. Angatao mihitsy ny hafanamponao io. Tsy hena tsony mandra-piavin'i Jesosy ny havana. Raha azonao atao mihitsy manao délivrance roay raha misy fangatsiahana. Fanahy mitondra fakam-panahy. Ny rivotra mitondra fangatsiahana eto amin'ity tany ity. Izay mihamaro isan'andro. Roay izany androany. Roay hiala atao aminao. Roay hiala ao amin'ny tokantranonao ao. Ataovy ny fomba rehetra ahafahanao mijoro. Mba tsy hifatiantoka tsika ry havana. Mba tsy hifatiantoka tsika rehetrarehetra. Tsy very mahitsy izao fotoana fanompotsika izao raha tafajoratra amin'ny farantsika. Fa raha hiverin-dalantsika dia tahaka ny tsy misy ny zavatra rehetra. Tahaka ny tsy misy ny zavatra rehetra ry havana. Tazomy hatramin'ny farany. Alleluia. Alleluia. Amen Jesosy. Alleluia. Baka amin'izao tsika rehetrarehetra. Hitsanga dia dia hifandraitanantsika ao anatin'izany rehetra. Alleluia. Hifandraitanantsika rehetrarehetra ato anatin'ny trano. Hifandraitanantsika dia hifampisodrano. Alleluia. Hifampisodrano tsika rehetrarehetra. Zareo any tokantrano any koa. Afaka miaraka aminay nareo. Alleluia. Hoavy ny andray. Hoavy ny andray. Misokatrano lanitra. Alleluia. Sosena. Efa tsika koa voaly. Taurina teo ane. Ut mifalia be. Hitako ianao. Irafidirana be. Hoavy ny andray. Misokatrano lanitra. Sosena ole ny atikany. Efa tsika koa voaly. Taurina teo ane. Ut mifalia be. Hitako ianao. Irafidirana be. Inanao ine. Kandef shanonyama. Inanao ine. Depjavana nafsi. Inanao ine. Kalestena no namte sasi. Alleluia. Lerano master la sufiada. Davatela narcisa. Alleluia. Asno le paradis. De Jesus le panekeno.
Iteran'Andriamanitsika. Anao fiderantsika idirantsika amin'ny toriteny. Ndao averintsika le raha nataontsika teo a. Dia satria ty raha mahafinaritra be ty ary any a idiran'Andriamanitsika. Tsy manino mety daholo izay ataontsika. Ndao ary afaka tsolona seza ifalitsika idiran'Andriamanitsika. Alleluia. Woo!
Dieu. Favukisana, favukisana, irosava tu. Panamande, nami tuenja, nami fua, mama tuli jayana, mama muda baneracha, kama tukiya. Mafana federale. Zany fotsiny ve matoriantsika. Ay, zay. Zay le izy. Lota sa nandiyan pera pater zay. Yo na lang tare. Ito muna lang tare na ta. Sanatana. Yamana uwe, sele fiterana mapahere. Iya gizi, itanura, ayamandeni, tatabe, enge, ujabe, alfa, iseran jeso. Iya gizi, itanura, ayamandeni, tatabe, enge, ujabe. Famandi,
Hanggang
mamerina kely eny e. Alléluia. Alléluia. E faly mihitsiny aloha apiraksika mampinany ty zavatra ty nova ny hira anna afaka mamerina ny toerana am'izay nareo satria nytoritentsika zao. De fifaliana be ho anay halleluia. Fifaliana be ho anay ny mifakahita aminareo indray androany. De androany moa fotoana somary niavaka tsy haiko raha maheno tsara ihany nareo sa ve mila micro nefa tokony tsy ila fa faly be mihitsiny zay menakavy kely mampandroso anareo na nareo en ligne na nareo zay tonga mivatana iaraka natanteraka aminay Pentecoste mora pitso ny tanjona na tonga atsika rehetrarehetra zay tonga androany tafavory ary mahafinaritra be satria misy surprise misy olona tsy niteny koa reo avy nefa de tena tonga soma tsara de tena faly be mihitsy zay akoatran'ireo fa niteny eo avy de misy ny surprise mahafinaritra be zay tonga tamoka e faly be mihitsy mbola misy surprise ho avy koa ny andalandalana any efa ny andalana any ny olona anankiray izay hoterenina anareo ihany rehefa aveo fa hitanareo tsy teny tso zay izy izy fa hitanareo fotsiny sariny rehefa miaraka aminay eo fa de arak'izao hitanareo zao tafavoreto ny zanak'Andriamanitra misy vitsivitsy aminareo izay tonga iaraka aminay eto sady anateraka zao sabata zao tamin'ny atramaraina moa zay tato ato anaty commencement de tena nafinaritra tena nisy fanatrehan'Andriamanitra zay tsy azo afenina tsy nahazo nyfibonina teto fa de tena nafinaritra ko de manasa anareo iaraka aminay indray ao anatin'izao toriteny zao de fiadana tompony amintsika tsirairay avy miaraba ny ranabavy no Shakaira androany vitako teto nasona tena Angela Lantonirina Erika ao ihany koa Mama Valtina Rodine Maria nasona tena Angela io dia Mama Valtina Erika Raka tahiny tompo isika tsirairay avy de fiadana tompony eo amintsika rehetrarehetra endrika somary vavaolo nahitanareo androany satria mba tiana naseho taminareo ny ambiance aty ny fiarahanay aty amin'ny herindraitsika miverina am'le misy tononkira fa nezahana hoe irahainareo daholo ny mampinona atsika tao tamin'ity androany ity ndalo tsika reo hira anankiray ary androany tsika mba tafavory mba faniriko mihitsy ny anao antirity rehefa tafavory kely ohatry zao tsika endao mba ataontsika mampinona le hira hoe za matoky halleluia za matoky fa tsy amely rery anao koa Andriamanitra ninona mety zavatra lalovanao mety ady lalovanao na mety fitahina ihany koa atrehanao sy fifaliana iainanao de zao na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana de tsy amely anao Andriamanitra de mbola mampahery hatrany ihany koa ny fianakaviana zay nitona fahoriana zay omaly taparesika taminay teto fa de ampahery anao ny Andriamanitra tsy amelanao irery Andriamanitra dao ataontsika zany iry zany tena miaraka iredontsika hoe za matoky tsy amely irery anao de hitra anatin'ny tolotensika aoriana ao tsika rehetra miaranao zany iry zany voninahitra Andriamanitra halleluia eo tsika rehetra tokamboty ao miady irery aminy ty fiainana tsy mba manakany tenay iatsapazana mamakivaky hikonjany fiaina tsarotra soiany fiainako soiany fiainako antanan'Andriamanitra tokamboty ao miady irery aminy ty fiainana tsy mba manakany tenay iatsapazana soiany fiainako eo atsika rehetra asanato ny tananareo etereny hoe Jesosy za matoky So much
ia nolondresino fijerin'olona fizaombolamino fa andriamanitra tsy manaria anjara lohako tsy eto an-tany fa ny andanitra manana tsy mafinaritra ny fijeria nolondresino fijerin'olona fizaombolamino fa andriamanitra tsy manaria anjara lovako tsy eto an-tany fa ny andanitra eo aritsika rehetra saoazo tsy amelirerana isazinauno isakamena na misy miaz temboli faria manotsanoni paresia manandana saoazo tsy amelirerana isazinauno isakamena na misy miaz temboli faria manotsanoni paresia manandana na misy miaz temboli faria manotsanoni paresia manandana Alléluia. Mivavaka antsika amin'izao fotoana izao a mivavakantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra mangata mihitsy ianao androany teny hoe tompo a ameo teny ako halleloia ny olona sambatra ravana dia ny olona mamonjy fotoam-bavaka tena ray teny ho anazy aza mba mieritreritra mihitsy anao misy fotoana hoe ianao voatsindro ny toriteny ianao voakasiky ny toriteny dia hoe azahako mihitsy ny ve no asiny tsia fa mangata mihitsy ianao androany hoe Jesosy a meo teny androany mba ho voakasika androany a mba tena kasika ny fiainako manokana mihitsy ny teny mba tena hoe tena surcommande amin'ny fiainako mihitsy ny toriteny androany zany ny fifalitsika rehefa miheno a tenin'Andriamanitra dao atsika hivavaka amin'izao fotoana izao a dia ao anatin'izany tsika andray baiboly ihany koa rehefa avy eo a hivavaka aloha tsika ho an'ny tenin'Andriamanitra Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy raha tapavoreto zay a zava-dehibe ny tantananao anay tsirairay avy tonga eto zay Jesosy androany a eto tongotrao eto amin'ny seza fiandriananao eto zay Jesosy dia mangataka aminao zay Jesosy amin'ny androany ty hoe nitenena aminay fa voninkenanao zahay ny fanatrehana ratsy rehetra midevolo sy ny satana zavatra rehetra manelingelina na ny aretina na ny fanelingelenana amin'ny alalan'ny olana ny tsy fifantohana amin'ny alalan'ny mety fangatsiahana isan-karazany dia roahana tsy anakery tsy anam-pahefana amin'ny aramahelin'i Jesosy Kristy tompon'ny sabata izany tsy anakery tsy anam-pahefana eto amin'ity toerana ty fa androany zay dia tanilonaka mirin'ny teninao tsy maintsy mahery zay androany satria eto ny mpampahery anay tsy maintsy voky zay androany satria eto ny mpamoky anay ary ny amokisana anay androany tsy mba mofo vita ny tanan'olombelona fa teny zay aloka ny vavan'Andriamanitra misaotra Jesosy a makasitraka Andriamanitra ao halleloia amen atsika hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany amaky tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny bokin'ny salamo faharoa amby telopolo salamo faharoa amby telopolo ka ny andin'ny fahavalo sy fahasivy a novakiko amin'ny anaran'i Jesosy salamo faharoa amby telopolo andin'ny fahavalo sy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy vaky toy izao manao hoe amin'ny sainanao a ampianatra anao zay lalakalehanao a hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsainanao a aza manahaka ny soavaly sy ny ampondra zay tsy mana-tsaina visy lamboridy no haingo iazona anazy fa tsy mety manakaiky anao izy halleloia be ny fanantenany ratsy fanahy fa zay matoky an'i Jehovah kosa dia hodidin'ny famindrapo halleloia ary faranako amin'ny andin'ny faraika amby folo mifalia amin'i Jehovah ary ravoravo ianareo olo marina ary mibia anareo mahitsy fo rehetra halleloia amen ny ten'Andriamanitra hoe anome sainanao a anome saina tsy hoe anolo-tsaina tsy hoe anolo-tsaina ihany manolo-tsaina zany a misy zavatra ataonao fisainanao fatorona hevitra ianao hoe zao mety tsaratsara amin'io
fa le hoe ame saina de le sainao misy no ny esorona de soloana saina avy amin'andriamanitra amin'ny sainanao ary zany ravana malala no mahatonga atsika tokony hivavaka mahatonga atsika tokony hivavaka de ny ananatsika fisainana avy amin'andriamanitra tsy hoe mandalo olana ihany tsika ny tokony hivavaka fa ny afahantsika manana saina afahantsika tavavoaka amin'ny fiainana dia zany ny antony hivavahantsika ny tena vanitra hoe amin'ny sainanao a ary ampianatra anao zay lalakale anao mila fantatra mila haya ny lalakale tsy fantatra ny zavatra tokony atao tsy fantatra ny zavatra tokony alery avana malala anao teteny amintsika hoe tsika rehetrarehetra zao samy tsisy malala ny zavatra zay tokony ataotsika ary profon'izany mino fa tsy voavoalohany ianao nanao zavatra de io zany hoe nanenina nanao an'iny tena ohatra tsy nety za mino fa tsy indre mandeha anao nanao zavatra ka nidona tamin'ny potony zavatra zay nataonao za mino fa misy fotoana ianao tarihan'ny sainao de misy zavatra tena tianao atao mafy anatin'ny sainao misy zavatra tianao efa hitanao hatramin'ny fiafaran'le izy hitanao efa hatramin'ny fiafaran'ny zavatra zay eritreretinao hoe tia ataoko an'izao de tonga eto de ataoko an'izao de sisy fa mampalahelo de zao tsy tonga amin'ny toerana itsy satria maninona tsy fantatritsika akory ny lalana le atsika atokavantsika amin'izany ny saina atao fa ny fanatanterahana tsy izy androany ry havana malala de te hiteny aminao androany hoe mila omen'andriamanitra saina ianao mitotsika mba hanao mivavaka tena tanteraka ny olona mivavaka tanteraka de olona mivavaka tena tarihan'ny fanahy masina tarihan'andriamanitra tsika raha pitso de hiatrika pentecoste zay moa amin'ity taona ity de tsika eto amin'ny fandarana andramika zao mba tsy hanao live kely tsika raha pitso mety olitatsika ihany zavatra mety possible misy zavatra ataotsika ihany raha pitso fa raha pitso aloha de nanana faniriny zay a nanana etaeta hoe mba tena hoe hiboka kely an-trano mihitsy aloha de hiezaka mihitsy ny loha hitady amerina ny afo tena hoe hitady afo tena hirehatra ny anaty any atonga atsika ianareo nge teneny anareo fa raha zao fandarana zao a izay mivady a ireo mpandray anjara rehetrarehetra ireo mpitondra mbavaka rehetra groupe zay maharesy mpandray anjara mitoroteny sisisa sy ireo mpitondra mbavaka ao ambadimbadika ao satria tadifa ao anatin'ny fitaovavatsika ohatr'izao de misy mpitondra mbavaka ao ambadika ao a mahatonga ny fona torotoro io misy mitondra mbavaka ao ambadimbadika ao ka tombotsoa anao tombotsoa anareo ianareo mpanaraka ianareo ampaherezina raha mitombo hery a izay mivady miaraka amin'ireo tompiara-miasa rehetra satria de isy zavatra atao isetsika hotarihan'andriamanitra ary ao anatin'izany tsy ny andray fanamasina fotsiny tsy ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny fa ny anaiky mihitsy taridalana no tarihan'andriamanitra no tarihan'ny fanamasina mihitsy amin'ny zavatra rehetra azay ho atao hoy ten'andriamanitra hoe ozy ten'andriamanitra hoe ozy ten'andriamanitra hoe raha tsy no fa misy ankizy fa tsotra isan'andro moa fotoanatsika fa eo daholony satria mitandra sabata daholy a isika sy miankona atsika ny ten'andriamanitra hoe mesainanao a de ampianatra anao lalakale anao andriamanitra ampianatra atsika eto ndray tsika zany de andray lalana vaovao andray fampianarana vaovao andray toro lalana andray taridalana vao misy zavatra zay tsy fantatrao zany fa ao anatin'ity pentecoste atoron'andriamanitra amizay lalana vaovao lalana tsy hitan'ny olona na ianao io ara tsy mahita ny lalana ahoana re zao nitondrako an'ity zavatra ty ianao tsy mahita an'izay fa zay zavatra io no ampianaran'andriamanitra ary na ny fomba fisainanao hiatrehanao hitarihanao ny zavatra io de tsy fisainanao tsony satria andriamanitra de miteny amintsika zany amin'ny sainanao a anatin'ity toroteny ty anatin'ity fotoambavaka ity samy mangetahitana jesosy maniry mba omeo saina tsy hoe tsisy saintsika rehetrarehetra tsy hoe tsisy saintsika de asiana saina fa tsy ampy ny fahatakarantsika tsy ampy ny fahatakarantsika olombelona be mihitsy ny fomba fisainatsika de mila andriamanitra tsika manolo-tsainatsika lalakale a misy teny zay manao hoe ny lehilahy manatsaina mahita ny lalana rehetra fa ny lehilahy marina mahita ny lalana ray marina ianao rehefa na raha teo tonga amin'ny toerana ray tsy mifahalalanao ny lalana rehetrarehetra tongavana any ny zava-dehibe fa mifampahafaranao lalana anankiray fa tena mitondra anao any. Alleluia.
hitanao fa aorianan'ity pentecoste ity misy zavatra nampiasa ny sainao tena ahoana re zao hoe ahoana re de jeritena hoe zao ny atao amin'io na zao ny zavatra itranga zao fa aorianan'ny pentecoste aorianan'ny filatsahan'ny fanan'andriamanitra aminao aorianan'ny falatsahan'ny fanahy masina aminao tsy ny fanahy masina ihany tonga fanahy masina hitondra sainao anao anokatra ny masinao de ampahitanao lalakale anao ka ny etsika ao ataonao zany rehefa feno fanahy masina ianao de zao tsy etsika be de be alleloia fa etsika anankiray fa ino no tonga de lalany alleloia lalana anankiray misokatra fa tonga de ino le izy ary aza matahotra rehefa ao anatin'izay aoriana pentecoste tsika hita lalana misokatra eo anoloan'ny olanao eo anoloan'ny asa mandrarahanao eo anoloan'ny zavatra fomba fiady tokony voanao amin'ny fantatra avy zavatra tianao atao any aorianan'ny pentecoste rehefa andray fanahy masina tsika zay moa zao to de efa nandray efa tena namangy teto ny fanahy masina teo nafinaritra ny fotoam-bavaka nafinaritra fa ho hitanao ange ao anatin'io fomba fijerinao io a misy zavatra misava hitanao misy lalana eny antendrombohitra eny a eny ambanivohitra eny misy lalana misy tanàna anankiroa de ny zavatra mahavariana efa misy lala masaka eny satria manino ino ny lalana falehan'ny olona de mba harao ny lala masaka aza manoatra nay tamin'izay nanao skoty zay taminao skoty a de te hitady te hiavaka amin'ny olona te hiavaka amin'ny olona de rehefa manao skoty zay de miala teo tadidiko misy niala teo Ambomalaza zay tamin'izany andeha ho any Carion tadidiko mihitsy zany niala eo Ambomalaza zay a de andeha ho any Carion de eo niala tomobile de mandeha tongotra satria anao skoty de mandeha tongotra de manaraka ny lalana route nationale iny a hatrany Carion fa zay 10 lato eo zay de niseho anay hoe skoty tena mahafatrapo madinika sy lalan'ny vehivavy iny lalan'ny olona mpanara-dalàna be fa tsika skoty tena va manana antsipika kely mana ohatran'ireny le tena skoty asina bondo kely de batady tena tonga de ne skoty efa piady de tena zao a alors reny andeha de mody tsy taitra zay anefa reny andeha daolo de reny zany ohatry hoe sarisaribavy le lalana sy ny vehivavy reny fa zay mafy be zay skoty tena tsisy ohatranay de ina zavatra nitsaka ao izy ianao alefa reny andeha de zay nanana fisainana ohatry zao hoe ty misy poto a ary androany koa misy olona manana fisainana ohatry ty de anariko izy androany de zao nieritreritray hoe poto ty a tsy maintsy tonga eny anatanany ty poto hitanao izy zao misy poto de misy fil de poto de misy fil de poto de izy ny olona hoe zay reny a manaraka amin'ny arabe fitsika ade vol d'oiseau zany hoe io poto io fotsiny arahantsika fa tsy maintsy miolakolaka zao lalana fa io ninona tsy maintsy tonga eny amina tanàna ray any tanàna ny aloha any poto io eny ary naverareny andeha ny olona mbola natoritory teo andalana teo de ny olona tetra matoto fa kanana tsy andeha ndana fa zay ray tonga aloha e skoty ange zay e asa daholo ny olona nandeha niaingy am'izay reto 10 lahy nianika an'le tendrombohitra misy poto de zao fotsiny zay na iny a de misy poto rery fa zavatra tsy tao an-tsainay de zao aike poto a afaka possible eto amin'ny tendrombohitra ray misy poto de ry amin'ny tendrombohitra ray ndray misy poto de le fil mandeha fa lalana tongavanao hoe tsy hitanao hoe aiza tsy possible le izy tsisy lalana le izy very tanteraka eretinareo a zay varirany jery poto varirany tena tonga ray amina toerana tsy fantatrao zany mahita lehilahy anankiray anaty tsena mpamosavy inona inona naiky maty any na tanàna lavitra be any naty ala any trano anankiray tsisy afa-tsy rangabe anankiray mbola nome mivarina mpano mba tsy nampisavin'olona satria nona eretinareo fa tamin'izany zay fampitedavana ny olona rehetra niala teo zay teo amin'ny tamin'ny 12 teo ny olona rehetra tonga tany Carion farafatarany na ny vehivavy kely aina indrindry reny tonga tany tamin'ny 4 arivo fa zay mba fantatra hoe tamin'ny firy vao tonga amin'ny 5 sasany alina manaraka iny poto le poto ary tsy hitanetsony lahy seza le poto satria manino tsy manaraka ny lalana lehan'ny olona be de be ny olona hatram'izay manaraka poto de jerena ianao tsy mety tonga tsoraka de tsy mety tonga ianao ty anao ty mbola tsy nety tonga ihany tamin'ny lalana zay nalehanao satria tsotra fotsiny mbola tsy nampianarina anao lalakalehanao fa rehefa aoriana ty pentecoste ity aoriana ty fotoam-bavaka ity de anatin'ny fahitanao io misy zavatra misava hitanao hoy izy ianao ahoana reny tafavoako amin'ity olana ty ahoana reny tafavoako amin'ity lalana leha ty de jerenao fa nomboka hita ianao eny atendrombohitra eny
lala masaka misoratra ho azy misy lalana tonga de hitanao mifaritra alleloia satria zao asa mpianatra anao ny lalakalehanao tsy olombelona ny ampianatra anao lalakalehanao fa tsy Jehovahandriamanitra androany tsika samby teny hoe Andriamanitra meo anazy ny saina zany fa te ho tafavoaka betsaka ny olona manaraka formation misy zao de iofana momba n'izao tsika fiimpiry ny iofana ianao zao inona tsy efa nofananao iofana ho tafavoaka amin'ny fiainana iofana mba ho mpanan-karena iofana amin'ny araboly iofana amin'ny arakasa eny e mety ilaina ihany zany fa misy lalana anankiray tonga de manivaka teny amiko anao angatao ny fanahan'Andriamanitra hitadalana anao angatao amin'Andriamanitra hoe aiza le sain'Andriamanitra angatao amin'Andriamanitra aiza le saina fa io sainanao io esorina fandehananao amin'ny maha olombelona io de ho apetraka Andriamanitra anatinao ny saina de ampianarina anao lalakalehanao de tia eto alleloia fa aoriana Pentecoste samy mijoro vavolombelontsika fa samy tafavoaka tamin'ny lalana tokony nalehany hatram'izay miteny ino ahoana reny tafavoaka inona re fa ho tafavoaka ianao ka tonga ny Pentecoste tonga ny sain'Andriamanitra tonga ny fanahan'Andriamanitra hitadalana ty zany ny lalana izy azao aza mba misalasala rehefa aoriana ny fanatrehan'Andriamanitra misy fanapa-kevitra etrano mihitsy hoe nampisalasalanao de misy fotoana atsika rehefa anatina fisalasalana de mivavaka tena feno vavaka tena ampy vavaka de hitatsika mihitsy hoe io misy zavatra mety misy fanapa-kevitra tokony raisinao de tsy fantatra hoe iza miretorety tokony atrehako hoe iza mireto dreka revana misy safidy tena mandreraka saina eo alohantsika zay vady isaka safidy mandreraka saina de zao ny ataony hoe alohanay aloha mandalo sabata raha mba azo atao ninninona ho atrehana ka mbola afaka hoe ohatra tamin'ny lakamisy na ohatra zany de hoe tokony misy fotoana amin'ny zoma de mangataka zay mba ho latsinainy ny antony de tsotra aloha mba mandalo sabata indray mandeha na hiatrika olana na hiatrika zavatra na fanapa-kevitra ny zavatra inona na inona dingana ho atao ka niforona atao anatin'io herinandro de aloha raha fanapa-kevitra iray aloha vita sabata ny antony de tsotra ao ianao mandre feo an'Andriamanitra ao arinan'io am'izay tonga de tsy miasa saina ianao miaraka amin'Andriamanitra kerevana mahafinaritra tsy miasa saina ianao atao fotsiny zay ampifandray be anao aminy rehefa tafaray be aminy ianao omeny anao hoe tia ny lalana ary zay lalana misokatra ao arinan'io Pentecoste de hidiry fa an'Andriamanitra mety izy hoe tena izy ve ty tena izy io satria Andriamanitra me anao ny fanahy nitaridalana anao de ampianatra tsy Andriamanitra keny tonga eto amintsika de tatana atsika ampianatra amin'ny lalaka fa ny fanahan'Andriamanitra nitaridalana mety misy olona te hanokatra zavatra mety misy olona tsy fantatro andamina ny asa mandrarana mety misy olona tsy fantatro azy fa za de teny aminao mety misy olona mitady asa ho hitanao nge demande d'emploi firina rehefa anao zay aoriana Pentecoste misy ray tonga de hiavaka hoe ty atao ty le izy ty alleloia satria Andriamanitra ampianatra antsika ny lalakalehantsika hitsinjo anao masoko de an'olo-tsainanao aho Andriamanitra ravana tsy mety amin'Andriamanitra koa mampiseho anao lalana fotsiny fa Andriamanitra manatitra atsika alleloia ny accompagner atsika Andriamanitra ravana rehefa misy zavatra omeny atsika lalana omeny de zao tsy alefa fotsiny anao mandeha tsy avela fotsiny anao mandeha fa tsy nijovony mihitsy ianao mino fa tsy mbola voitsika mino fa atsika reny mpianakaviana sy le mpianakaviana efa mba nanatitra ny zanatsika mianatra efa mba manatitra zana tsara misy fotoana rehefa andeha lavitra hoe zanakireo ohatra hoe andeha voyage d'étude anao zany de sady efa terika izy rehefa miaingy iny bus de mba somary raha kely amin'ny tomobile lavilavitra aloha vao miverina satria maninona tsy nijovoko ny zanako tiako hitany zanako tiako hita ena nahoana izy zay tiako hita ny toerany ipetrahany tiako hita na de ny olona eo akaiky ny ary so de olona mamono anazy ny olona tsy mifankaty amina tsy satria za mitsinjo ny zanako Andriamanitra mihoatra lavitra ny zanako hitsinjo anao ny masoko de an'olo-tsainanao zao ravana malala Andriamanitra rehefa mitady olona alleloia ny tena Andriamanitra amin'ny andiny fasipy hoe aza manaka ny soavaly sy ny ampondra na ny ampondra izay tsy mana-tsaina ny olona hiaraka amin'Andriamanitra ravana de tian'Andriamanitra olona mana-tsaina alleloia ireo nge mana-tsaina fanomena saina ny soavaly sy ny ampondra de zao zavatra mitranga aminazy rehefa misy zavatra tiany alea tiana alehatra de asiana lamboridy izy de lamboridy nitondrana anazy de terena mafy mihitsy mihodina ty le soavaly de midevy mihodina makary
ary ndray lambority ary Andriamanitra raha mitendry fa ianareo ny ondroko fa tsy natao ianareo ny soavaliko na nareo boriko satria ry havana malala Andriamanitra tsy te hitondra antsika amin'ny lambority. Ny fiarahana amin'Andriamanitra ry havana malala dia zao foana atsitrapo daholo ny zavatra rehetra, atsitrapo daholo ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra rahana amin'Andriamanitra tsy misy anterina dia ray azy. Raha tonga eto zao nareo ireo tsy misy anterina dia ray azy. Tsy hoe esorinao amin'ny groupe zay tsy tonga taty, na hoe bloquena tsy mahazo mijery fandarana tsoa zay tsy tonga taty, na koa hoe tonga ava ty fa mena vola zay tonga. Reny rehetrarehetra ny lambority daholo. Ny zavatra rehetra ataontsika, ny zavatra rehetra raha antsika amin'Andriamanitra dia tsara fantatrao safidy malalaka daholo. Andriamanitra tsy mitondra lambority amintsika andao hivavaka. Na dia didin'Andriamanitra zay mavesatra amin'ny olona io azy, tsy lambority hitondrana anao eto. Za mino fa tsy rahay aminareo reto a. Tena hoe tena te hanao zavatra tsy fanoatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tena te hanao mihitsy fa dia tazomina fotsiny. Ay, tena te hiteny ratsy be mihitsy fa nefa za mivavaka. Sa zany tena te hangala-patin'olona be mihitsy dia za mivavaka. Mino fa tsy ianao zany. Ny olona ngery avana rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy mahalasa lavitra ny olona fiarahana amin'Andriamanitra dia zao lambority ny hitondrana anazy. Be dia be ny olona mitory teny. Dia zao rehefa hitory amin'ny olona hoe aza manota dia ampitahorina elo. Makany amin'ny elo ianao satria manao an'izao. Izao mbola tsy tena reo aza manao an'izao fa raha zany dia makany amin'ny elo. Eny indraindray zay miteny satria tena Andriamanitra mihitsy tena miteny vakitsika eto. Fa zay miteny anao foana hoe andao anao an'izao fa zao tian'Andriamanitra. Halleluia. Be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra, manao zavatra ho an'Andriamanitra dia zao ny ao an-tsainy anao an'ity aso dia ho any amin'ny elo. Raha vao zay ny ao an-tsainao dia lambority mitondrananao. Dia lasa antery, lasa hozy hoe satria noho ny elo, satria sao dia lasa ny amin'ny afo be za, ao ihany aloha zay. Fa zany rehefa na za manao zavatra ho an'Andriamanitra tsy mieritreritra an'izany aho. Tsy ao an-tsaiko zany. Ny zavatra ao an-tsaiko dia tsotra. Ataoko ho an'Andriamanitra ty zavatra. Andriamanitra ngeravana dia miteny an'izao zavatra zao any amin'ny Hosea. Mifanohitra amin'izany mantsy a. Satria izy Andriamanitra hoe aza manahaka ny soavaly sy ny ampondra tsy manan-tsaina, visy lambority ny haingo hiazona anazy. Fa tsy mety manakaiky anao izy zany. Ny soavaly sy ny boriky zany tsy mety manakaiky anao raha tsy amin'ny lambority, sy toma amin'ny lambority. Tsy mba sahala misaka le gros minier reny. Dia vao tonga dia mikisikisiny eo aminao hoe manatona anao. Fa ny ndray lambority. Misy gros minier mantsy atao amintsika ato. Misy zany gros minier atao amintsika ato zany a. Sady me gros ihany izy eo fa tena nahita anazy zao tamin'ny firy volana lasa. Fa nahita anazy ndray maro fa tena très gros minier mihitsy ndray izy amin'izao. Zany tiako tenenao dia zao. Ny ampondra sy ny soavaly dia tenen'Andriamanitra hoe tsy manan-tsaina. Tenen'Andriamanitra hoe tsy manan-tsaina satria zao mahatonga azy tsy manan-tsaina, tsy mety manatona an'Andriamanitra mihitsy izy raha tsy misy lambority. Raha ohatra zany ianao ry havana, tsy mety manatona an'Andriamanitra mihitsy ianao raha tsy misy olana. Tsy mety manatona an'Andriamanitra mihitsy ianao raha tsy voapresina zavatra hoe misy pression na zavatra ohatrao dia tadidio manomboka androany fa tsy manan-tsaina ianao. Tsy manan-tsaina ianao. Ten'Andriamanitra milaza zany. Aza manahaka ny soavaly sy ny ampondra tsy manan-tsaina ozy izy. Mba tezitra any rehefa teny hoe ampondra, alao mba soavaly ary re. No tezitra soavaly dia ohatra mba falifaly ireo nefa tadidio fa mitovy ihany koa ny ampondra sy ny soavaly. Ina zavatra mitsanga. Tsy mety manakaiky anao izy ozy tena androany. Zany hoe ireo karazana biby ireo rehefa ny antony anakaikezana an'Andriamanitra dia lambority, amin'ny alalana lambority. Manantona an'Andriamanitra izy satria misy lambority na fahantrana teo, tsy manam-bola, tsy manan-kohanina. Rehefa mety misy olona mihitsy vao resaka tamin'olona mihitsy tamin'ny terinandro ity, misy olona rehefa izy mandalo ady
tena mijeriny ary lasa mampalahelo kely dia mahita mombava kely amin'ny firy manomboka le fandarany tiako le hira le evatra fa ny afatarany hoe lamboridy vao milamina eo tsy tadidiny kory anao inona moa le contre iny raha toiza moa akirabeo sa inona ny olona nangery avana dia zao e ozy ny tenandriamanitra hoe tsy manatsaina ny olona ohatry zany raha vao lamboridy mihitsy zany nitondrana anao laha vao lamboridy mihitsy antony manokana foana ny atongavana amin'Andriamanitra dia tsy manatsaina ianao Andriamanitra tia tsika anakaiky azy ary ny sitrapon'Andriamanitra dia tsika anakaiky azy foana tsika tsy lavitra anazy tsika eo anilany fa ny problème dia zao eo foana ny olona nefa ngery avana hitretinao any amin'ny boky ny Hosea tsika maki Hosea efa vakitsika tato any izy ty Hosea 1:10 andiny faefatra ny teny manao hoe tamiko fitarian'olona nitarihako azy dia tamin'ny mazaka ny fitiava mazaka fitiava zany a misy taontsika mitondra tady mazaka efa isitona zavatra efa hitarika tomobily tsika fa raha iritovy dia mila tady mazaka alleloia mila tena n'le tady tsambo re mihitsy mazaka ny fitiava zany hoe misy zavatra zany ohatry ny mahavariana be to amin'ity Hosea ty satria le tady mazaka nefa koa le izy a tsy mafy azonareo mahazaka ny fitiavana zany hoe le izy mahazaka be mihitsy nefa le izy tsy zavatra mafy be tsy rojo vy ko ny ten'Andriamanitra hoe Hosea 1:10 tamiko fitarian'olona tsy fitariana apondra tsy fitariana sovaly a satria fitariana an'ireny reny ary le atsofoka ety amin'ny orona ety raha tsy diso atsofoka ety amin'ny vavy ety fa misy koa fitarian'olona ary io no tian'Andriamanitra hitariana antsika raha anakaiky an'Andriamanitra sika dia io no tian'Andriamanitra hitariana anao kofe mahazaka ny fitiavana Andriamanitra lavana tsy mety amin'Andriamanitra zany mitarika anao amin'ny lamboridy zany ifa tsy maintsy tonga ety amiko ao tsy maintsy mekoaka efa tsy maintsy mitandrina sara vata dia efa tena rehefa andohalika anao dia le apetraka ohatr'izao mihitsy anao mekoaka ao aty apotserina mihitsy anao tsindriana mihitsy vao mba mekoaka tsy tian'Andriamanitra zany nen'Andriamanitra ny tiany dia zao iny ianao a tarihana moramora amin'le tady mazaka amin'ny fitiavana dia tonga ianao ny tian'Andriamanitra ravana dia zao ny zavatra ataonao ho an'Andriamanitra raha tonga amin'Andriamanitra ianao dia tonga tosika fitiavana vikeny any amin'ny Korintana voalohany nge vakitsika Korintana voalohany Korintana voalohany 1:12 andiny fa 7:12 manao izy ny ten'Andriamanitra Korintana voalohany 1:12 andiny fa 7:12 ny ten'Andriamanitra manao hoe andiny fa 13 sy 7:12 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Korintana voalohany 1:12 andiny fa 13 sy 7:12 miambeny ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-da mahereza izay rehetra nataonareo dia maninona azy izy ataovy amin'ny fitiavana miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-da dia mahereza izay rehetra ataonareo reo zavatra rehetra eo ataonareo zany dia ataovy amin'ny fitiavana raha tonga amin'Andriamanitra ianao dia satria ianao tia an'Andriamanitra raha hivavaka ianao androany tsy hoe satria misy olana fa anao fotoam-bavaka ianao anao asa fitoriana ianao ho tonga anatria an'Andriamanitra ianao ataonao amin'inona zany amin'ny fitiavana nandeha lavitra be mihitsy ny Elia alleloia nandeha lavitra be mihitsy ny Elia rehefa natahotra vonoiny Jezebely any amin'ny mpanjaka voalohany izany ten'Andriamanitra zany mpanjaka voalohany atoko fa 9:20 diso efa haitseny ety teny ty mpanjaka voalohany atoko fa 9:20 dia andininy fa 7 eritretinao fa Elia tamin'io nandeha nitsoaka dia reraka be izy alleloia nandeha tongotra lavitra be izy misy amintsika zao avy any Suisse nandeha lavitra be izy any lavitra moa zany Suisse Allemagne fa niala tety fa tsy hitako Allemagne
Allemagne sady tojo ohatra mbola lavitra be ny Jonathan tojo zany zao nandeha lavitra indrindra Anova dia Jonathan Hamburg ya tojo nandeha lavitra indrindra. tojo zany zao nandeha lavitra indrindra dia avy eo Jonathan dia Roli dia Gisèle fa eme manamby tsoko lavitra io zany eo amin'ny 200 km mahery fa mbola misy lavitra be no resy daholo nareo mbola misy lavitra be eo avy eo raha ohatra Na tsy teneniko aloha. aza tenenina aloha zao riavana malala za miny fa nareo tonga eto dia inona zavatra ataonareo inona natonga nareo tonga eto satria nareo talehan'ny fanama taleha fa za mila koatra ny lavilavitra firy kilomètre za mila 2 heures de route 3 heures de route izy tonga eto io lavitra koa za mina firy kilomètre moa ny amin'ny 250 250 kilomètre eo inao zany tiako tenena am'le mandeha lavitra ieli riavana teto jerenao tsara nake bakiko aminao ty teny ty fanjaka voalohany toko fa 9 dia 15 ary raha nahita zany izy dia niaigna ka lasa nandeha hamonjy ny ainy dia nakany a Beriseba izay anjoda ary ny zatoviny najanony teo fa manina zatoviny najanony teo satria izy andeha lavitra ny zatoviny misy fetrany vitany zatovy miaraka aminao alleloia be dia be ny olona mety miaraka aminao na dia manompo an'Andriamanitra fa misy fetrany ny olona eo amin'ny fotoana hijalonany zatovy eo ny nanompoka ny diany Eli alleloia zahako mahafinaritra foana mampiry anareo nareo rehefa manompo an'Andriamanitra dia aza mijery olona aza hoe rianina ohatr'izao ianina ary mavita fa ny anao toy izy ny azakazaka ao enao rery tady dio fa tsy anao sy ny namanao no any an-danitra sy hoe hoaniny namanao dia hoany anao na hoaninao dia hoaniny namanao fa enao no makany aloha raha mahafeny fepetra andehanana any alleloia misy mandeha alleluia alleluia amen dia lasa izy nandeha rehefa lasa izy nandeha dia niala teo Beriseba izy dia nakany ajoda efa lavitra zany ty lalana zany fa amin'izany tsisy train tsisy TGV tsisy ninona mijanona ny zatovy satria maninona teo mifetrany zatovy fa izy naninona izy mbola nandeha any nandeha lalana ndray andro tany anefitra izy ka tonga teo ambany anjavidy anankiray dia nangataka no faty izy ka nanao aoka zay alao ny haiko akehitriny Jehova fa tsy tsara nondraza fa nandeha tongotra ray andro zany lavitra zany fantatsika fa Elia dia nalaza be misy olona natanjaka satria misy fotoana Elia iaba mandeha kalesy dia Elia miazakazaka miro lalana azy alleluia ina raha tiana tenenina matanjaka be mihitsiny zany Elia zany na dia efa antitra ary sady tsipahana masony fa matanjaka be mihitsiny ary efa matanjaka izy dia zao azonao an-tsaina angamba hoe tahaka ny ahoana ny ditongotra ray andro ny olona matanjaka zany zareo mahita olona any ambanivohitra rehefa mandeha olona rehefa any ambanivohitra no miteny anao hoe aiza ho aiza le toerana dia tena io ambadika kely io dia afreto ny pataloha fa tsy ambadika kely iny fa ditongotry ny any ambanivohitra zany hafa zany ditongotry ny any ambanivohitra zany rehefa tsika miteny hoe tsy ambadika kely etsy dia 500 metatra zany raha betsaka fa batanike mety any ambanivohitra aiza ho aiza le ambobetanera na ohatra tsy haiko anarana tanàna be be ay mandeha kely any vohatra io dia ambadika kely ao dia andao ary hitantsika zany ambadika kely zany fa lavitra izy manao an'izay ka ny ditongotry ny olona any ambanivohitra sy tsika tsy izay mety zatra mandeha tongotra tsy mitovy ary Elia mandeha ray andro maninditra ny anaty tany efitra zany olona matanjaka io lavitra zany lalana zany ary sika namonjitra mihitsy ny azy izy dia zavatra mba nangatahany izy tsy niteny hoe za tsy andeha tsony za tsy mila an'Andriamanitra tsony fa zao mba nangatahany esorony haiko fatangizy fa raha miarety izy ho aiza fatangizy fa raha miarety eo akaiky n'Andriamanitra ho aiza Elia io ry havana misy tanjony Elia andeha hitady an'Andriamanitra izy misy toerana anankiray nefa ny fantany fa eo ny ahitany an'Andriamanitra misy tanjona anankiray Elia tia nandehanana
fa tsy tratran'le tanjona satria tonga teo amin'ny toerana anankiray izy de reraky izy de zay Andriamanitra esoretony eko de aloha tonga de eo aminao misy fotoana etsika ohatr' zany avany tsy haiko ianao fa ianao a raha tianao ho lanjaina ny degré an'ny ara-panahinao ny fahavononanao ho any an-danitra de lanjao amin'ny zanany Paoly ilay miteny hoe ny ana ny fahafatesana ny azahoako tombony raha ianao zany mbola olona matahotra no faty asa hitako ka maty am'izao nefa ty mbola le fiainana mbola mahafinaritra tsy izy ianao zany misy olona io matahotra no faty ary reto vazaha reto de dehibe matahotra no faty matahotra no faty tsisy oatra efa izy miteny zay c'est dangereux ry ny azy rehefa dangereux daholo zavatra rehetrarehetra io matahotra no faty izy Paoly a tsy raha iny zany ny Paoly rehefa maty izy zay a de tapitra le ratsy eto fa manomboka le tsara ianao zaba matahotra zany hoe misy météorite idona amin'ny tany ho avy ny troisième guerre tsisy atahoranao an'izany ovizy avady tena andresaka izy alors anao mba tonga am'izay le izy a satria manino ianao ngeto ry havany marina fa tsika manana fedanan'i Kristy fa ianao miadana zao vao mary mihitsy faly be mihitsy zany andray aminareo andeha hitsenany Ralatojo andeha hitsenany Bavikotre zany fa ina zavatra andragno naray appel andray a misy fahoriana de ahoana moa ry havana nitsijatsinjahanao nefa ianao tena vaky mihitsy foko misy ankizy kely rotaona mondomandry mampahirizika tetomaly ny ndray aman-dreny zany ankizy zany ahoana moa nitsinjahanao am'izany hoe faly tamin'ny tadidiko mihitsy tena nanalabaka tam'izany nisy Roland zay mpiaraka taloha tamin'ny nanalabaka mianga maraina be manao cours du matin amin'ny tao amin'ny ASM zay tam'izany de miditra amin'ny enina latsaka fefany de mirava amin'ny fito sasany de ny olona eo tana tsisy nafantatry mihitsy hoe mianatra zay efa tonga mivoaka daholo ny olona amin'ny folo maraina tsisy atao rehetra tana de mba mivoaka koa zay teriteri gitara de misotrosotry tsisy napatatra fa Roland zay niara niatrika amina orana na inona mandeha mianatra analabaka fa tonga amin'ny fotoana nijerina valina baka izy ianao hitako ny anarako hoe de ikika niazy tsy hita hoe tena vitanao ve ny orako hoe zafake tsy afake tsy azo atao zany de tsy atony anahy maherezaka atao tsisy fotoany faliny ianao afaka fa zao miaraka amin'ny ade mampahery azy fa atao anatin'ny pokoaty farafiafaka kalmabotsy amin'ny heritonandray tsy olan'io tsitsy afaka baka de tapitra ny fiainana fa voany saraka zay lava tsogolo batita teo amin'ny arabe ny nataoka afaka baka alleloia vo misaraka zay fa de mahereza zatomany jerena tsara hoe difo tsara hoe afaka am'izay tonga de ka le fiaina reto tsy mahafaly faly kely anao dia misy ianao hoe faly raha hoe faly raha heritompo zany fa io ihany fa ianao hoe faly raha hoe ianao faly be anao eto zay ao mahatonga atsika tsy zao rehefa hoe arisaka zay zao hoe arisakafo rehefa avy eo tsisy tonga zao gâteau ve nem be rehetra rehetra fa zay tsy anisy sary miantony de tsika tsy mahazo manisy sary a ny sakafo fotsiny fa tsika tsy manao andreny hoe io zany ny sakafonay androany ny antony de tsotra misy tsy mianako hoanany a Madagasikara zao tena marina zany teko anareo zany sakafo be mihitsy ato fa tsy aseho anay ny sary satria manjara makafana olona tsy aseho ny sary de noana zay alleloia fa zavatra tiako tenenina de zao neny Paoly a fahafatesana azahoany tompony ary neny Elia de teto tsy vita ntsony le tanjona satria misy tanjona hitadiavana an'Andriamanitra eto ry havana misy tanjona hitadiavana an'Andriamanitra eto tsy mbola hitany teo ambany anjavidy Andriamanitra tsy hitany teo am'le nijanonan'ilay tsy hitany teo am'le nijanonan'ilay tsy hitany teo am'ilay nijanonan'ny zatovo Andriamanitra ka tsy hoe tsy hitany zatovo Andriamanitra de tsy hitanao azonao zany tsy hoe mivavaka 5 minitra ny olona de kive tatra tsy mety voakasika minitra zany tsy maina be fa ianao toiza mivavaka alao le zatovo hijanona fa mbola tsy teo nahitana an'Andriamanitra de lasa ihany izy nandeha lalana firy andro izy ray andro tany an-tany efitra tonga teo ambany anjavidy tonga teo ambany anjavidy de mbola tsy hitany teo Andriamanitra alleloia mbola tsy tonga teo Andriamanitra mbola tsy hitany teo Andriamanitra fa rehefa tsy hitany teo Andriamanitra de zao mba nangatany reraka be ny nofony
misy fotoantsika reraka miara-monitsika misy fotoana anao tena reraka ao anaty ady ianao de zao sisa nyteda zao ny tenen'ny Elisy izy alao aho ho faty satria izy raha maty ianao zao raha maty de ho aizy atsika ho faty daholo faza mbola maty aloha alleloia tsika riavana raha maty tokony azotsika antoka io zany tsy surprise tsisy azany hoe maty mihitsy ianao vao mahafantatra hoe ona ohatry le hitanao le tsirapakireny hoe tamin'ny marge ianona zany lohana resy de maty zany anao aonao ny ao voafontsa radrako tsalama voafontsa oay voafontsany fantatrao raha miala etonao aizy aneravana ny ampiny vavahantsika sanambolantsika mandrakizay atsika io e azonareo zany ianao zany a fantatrao ho aizy ianao raha miala eto ka eli de tonga de zany azy alao za ho faty Andriamanitra alao ho faty satria fantatra fa raha miala eto ady any aminao ianao nge nitedavika ho aizy eli io ry avana malala nandeha hitady an'Andriamanitra tratra mifanirikiriana sy mifampatahorana sy ny menace tary amindry Jezebely izy a tany amindry Ahaba teny zavatra mba tena nitediavitra Andriamanitra mila an'Andriamanitra misy fotoantsika ohatry zany mihitsy mandalo ady mandalo olana de zao ny zavatra tenentsika mila an'Andriamanitra zany fiainao zany efa malahatra zay tamile izy mamanay ina nitsarotsarono ny vavanao e zao zay teneninao eo de tonga eo a anandrano fiasina steak kely ao ary ina nitsapa fa ianao rehefa kristianina ianao rehefa tsapanao zany ry avana malala mandalo ady ianao de eo ianao le mahatsiarotsiaro an'Andriamanitra mila an'Andriamanitra ara-panahy ianao zay de izy teto de zany Andriamanitra nitanjona fa mbola tsy hitany teo Andriamanitra tonga teo ambany anjavidy any izy fa tsy hitany Andriamanitra ozy Andriamanitra meo anahako le lala manivaka meo anah le lala manivaka alao za hitanao be alao faty tsisy mahaminy anahy fiainana eto fa ny mahaminy amin'ny fiainako de mahitanao Andriamanitra alleluia ary miteny mihitsy izy hoe nangataka ho faty izy alao ho faty Andriamanitra fa zao nefa andravana malala misy fotoantsika mangataka zavatra tsy omen'Andriamanitra atsika za koa fa nangataka ho faty taloha tao anaty olana efa tantaraiko anareo zany tao anaty olana ty za tam'zany mba mivavaka fa tsy vavaka fembenana fa vavaka fangatahana ho faty saky ny alohan'ny atory efa matory mampina sy zanakekely io tam'zany mbola kely io izy efa ngeza be fa izy fity de zao isaky mivavaka amin'ny alina de zao jesosy alaiko am'izay angatako no faty ary za mi fa misy olo leto mihaino atsika eto a te angatako no faty Andriamanitra ô za te ho faty satria manino mijaly loatra Andriamanitra fa ianao na angatako no faty aza rehefa tsy mbola asen'Andriamanitra maty ianao tsy ianao maty mbola programman'Andriamanitra ny programman'Andriamanitra teo amin'ny fiainako mbola pahery anao androany fa tsy maty tamin'izany alleloia ka nangatako no faty eli fa tsy mbola zay ny tanjon'Andriamanitra andiny fadimy ary raha nandro natory teo ambany anjavidy izy a nyresy tory teo ampangatahana fahafatesana teo zany de indro nisy anjely nanoana azy ka nanao tamin'ny hoe miarena omana tsy omana zany hoe miomana nareo vehivavy a fa omana miarena de minana de enjery izy ka indro teo anilany lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mamay sy rano ray tavoary fatiny nangatahana fahafatesana ny nangatahana fa anjely ny to alleloia raha misy olona ny ananany am'izao fotoa zao kivy miandro fahafatesana matory aloha ianao alleloia ataon'Andriamanitra resy tolo ianao anatin'izao tory te zao tsy le matory am'le teny le matory rehetra zao a fa sondriny ianao any resy tory ianao any adinonao ny zavatra rehetrarehetra any a everinao fa manofy ianao fa tena meny tory teny ianao ao anatin'ny toromasonao ao tonga ny anjely alleloia nanino nanohana azy nanohana zany tsy hoe nanohana anao tsiditra fa manohana tsara toana manohana anao tsy enjera mampiakatra anao mampitraka anao miarenao sisy de minana zany hoe fantatra Andriamanitra fa ny heriny eli de efa heriny afahany maty sisy fa zao ry havana malala ny mahafinaritra an'Andriamanitra amitsika de misy fotoana Andriamanitra manohatra atsika amina ondry misy fotoana Andriamanitra manohatra atsika amina biby maromaro misy fotoana Andriamanitra manohatra atsika tahaka ny voromahery
ny voromahery de fantatsika tsara fa ny voromahery misy fotoana miafina anaty lavabato izy hitanao le vavan'iny le vavan'iny tsy mahatsaingoka ninina tsony iny lasa malemy iny de le miefaka iny fa misy vava maniry vaovao ny ohany mihitsana de misy o vaovao mihitsana ny volony de misy volo vaovao ka ao anatin'iny fotoana iny ny voromahery maresy azy daholo ny vorona rehetrarehetra satria tena tsisy ninona tena kely hery de miafina izy ary izy rehefa miafina ny hery ananany faraparany andeharany any amina tena hoe farany ambony tsy takatry ny vorona any amina fiafenana tena de any izy miofo izy Andriamanitra ry havana malala rehefa manohatra antsika tahaka ny voromahery de ampitombo ny herintsika indray izy zay fantatr'Andriamanitra ny herinao fantatr'Andriamanitra ny herintsika ary fantatr'Andriamanitra ny herin'ny Eli fa tsy nafahany tsony nandeha halleloia fahafatesana nangatahany fa tsy fahafatesana nomen'Andriamanitra fa inona nomen'Andriamanitra sakafo halleloia de ho faty sy izy Andriamanitra za mbola maro tonga mbola misy sakafo tsara be inona le sakafo mofo voahendy izy nanendy azy mofo voahendy tamin'ny vato mamay tena ohatran'ireny makasoky reny sy rano ray tavoara ohatran'ny mana tamin'ny zanak'Israely le zany ary za mino fa mofo tsara tena ozy izy Eli tahaka so ihany fa tsy maty nihinana an'ity fa mofo matsiro be zany tsy ohatry ny eselesy le mojetovo fa tena mofo tena voahendy tena nendasiny anjely mpahandro sakafo ao an-danitra misy fotoantsika ohatry zany kivitsika de mangataky no fatitsika fa ny zavatra mitoy eo amin'ny fiainatsika eo mampiteny atsika so ihany fa tsy maty za rehefa namara zakeo fa pinasika namony teny tsy efa intelo tsika namony teny hoaniko isa zazawa teneko reo fa teneko no foana izy moa ny tantara tenekeo de tantarako foana ihany de verimberina eo fa mialatsika mandeha am'le moto iny ny mare masay iny de tena efa tena kivy ratsy mihitsy izy any de tena ho atotoko any amin'ny masay any ty moto ty amin'ny tena amin'io fa tsaroko tamiko hoe za mahay milomano be de moto reny no very za tsy maintsy andeha ny moto national le tamatavina rehefa amin'ny alina be de ty moto ty sisa mba hito amiko de tonga de andehanako de tonga de adonako ataoko fasafasy amin'ny camion reny lefa le moto mbola mba afaka amidy mampiona ho an'le za de alao ndray zany tsy fa rehefa tsy maty ao zay nahita ny zavatra ny ainako teo vonetrena nahitan'le mofo voahendy sy le rano ray tavoany tenao zay so ihany efa tsy maty maty antoka ngetsika ravana ary raha misy olona ny te hamonty tena maty antoka zany afantatry olona namonty teny zay voaingana maty antoko tsika ravana raha mamonty tena zany maty antoka tadifa renao raha mamonty tena de very ianao na mivavaka be sala amin'iny anao fa hoe izy anao mamonty tena andro any fa kivy de am'izay mahita an'Andriamanitra tsy namonty tena ngely iny avana fa nangataky no faty anzay amonty tena fa raha mamonty tena ianao de very anao satria mandidy ny ain'Andriamanitra fa teo am'izay liny foty anao izy le tena tahaka so ihany fa tsy maty satria maniny misy ina ny atolotr'Andriamanitra anao rehefa mandeha anao hitady an'Andriamanitra rehefa mandeha anao hitady an'Andriamanitra any ambany angery ava ny Eli rehefa ninona tamin'Andriamanitra de nitenen'Andriamanitra maninona ty anao rely nafana de nafana tamin'ny fitiavana ny Jehova fo inona le zavatra mitranga ozy le koriterina teo ny zavatra rehetra ataonareo de ataovy amin'inona ataovy amin'ny fitiavana ny olona anankiray rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra amin'ny fitiavana na de reraka azy izy tsy fahafatesana nomena azy fa mofo voahendy rano ray tavoara le mofo voahendy sy rano ray tavoara tsy jerentsika amin'izany hoe mofo voahendy fa ny herinetiny zany ny herinetiny reo mofo voahendy sy rano ray tavoara reo any Eli le avana malala tsy ohatran'le mofo nohanitsika reny fa herina fanina n'inona voalohany indrindra tsy teo faty-tsony izy halleloia vonina nohy ndray Eli ary misy olona ety mety kivikivy raha mbola mofo men'olombelona laninao iny de kivy any ianao misy olona zay nge ohatry zany mihitsy te amony tena de tratra ny olona andeha isao teo amin'ny iny andeha isao teo amin'ny varavarankely samborona ika tena tantara tena nisy zany fa manina anao mamony tena ka satria za kivy tsisy anetsy de nanaovan'olona cotisation de namboarina ny fiainany de tsy namonty ndray fa lamindamina afaka keky ndray andeha isao ndray de voatazo fa manina anao tena ka za tsisy piti mihitsy aza le vadika hatra de tsy azo tedavana vady misy keka mo misy azava de fatazona aza manao an'izany anao fatra isaoty falitena izy tsisy namonjy tsony isaoty de maty raha mbola mofo voahendy sy rano ray tavoaran'olombelona
tsy mahafaka etahitanao tsy mahavoky anao fa ny avy amin'Andriamanitra tonga dia adinonao zany avana rehefa nandray an' Jesosy ny zavatra niala tamiko tato voalohany ny te hamono teny zany zay ny natsapako eny eo natamin' Jesosy a za te hamono teny zany rehefa mivavaka so dia verinao fa olona hoe nanompo sampy na hoe aty fa efa nino an' Jesosy efatra mbola kely mira zany ewatratrana Jesosy manao sekoly lahy efa kristiany fa te hamono tena ihany fa zavatra tonga tao amiko voalohany rehefa tao anatin'ny toromaso koa dia nisy anjelina noana halleloia raha miana mofo voenty sy raha miray tavoary halleloia ary tsika rehetrarehetra nge ohatra zany la tsy voatery teo faty tena teo faty ianao misy fotoana e tsika reo efa kivy fa ianao efa ninana mofo ray ianao efa ninana mofo voenty sy raha miray tavoary daholo tsika rehetrarehetra zao ninona zavatra nentin'le mofo ray tavoary mofo voenty sy raha miray tavoary rehefa avy ninana an'io izy a dia mbola natory-ndray aloha ary rehefa tonga fandroandray anjeny Jehova dia nanao anazy ka hoe mifoazy ka homany fa lavitra loatra ny alehanao nataon'Andriamanitra tena karakarainy tamin'ny tena izy mihitsy reraka dia natory dia ny foazina dia ny fahanana dia mbola navela natory-ndray aloha ny olona tonga manompo an'Andriamanitra tsy le olona le mahazo valim-bavaka indray mandeha io fa ny olona mahazo mofo voaendy sy rano ray tavoara mbola miverina ihany aloha mbola mangaditsika ny aleloha sy ny amainy rehefa mandeha ihany fa mbola fa rehefa mbola ianao le miverina matory foazina fandroany am'izay omen'Andriamanitra le sakafonaina am'izay ianao nomenina seninina fandroany ary mitenena minana fa ho lavitra ny lalana alehanao ry havana ny toerana ahitan'ny Elian'Andriamanitra dia mbola lavitra ary tsy misy olona tapa-kevitry ny andeha any raha tsy olona manam-pitiavana ary nyvaliany Elia zany ravana malala ary Andriamanitra mihitsy kely avana ny te hijery zany ety amintsika ho ten'Andriamanitra ary afandroandray anjelin' Jehova dia nanoana ka nanao hoe mifoasy ka homana fa lavitra loatra ny alehanao dia mifoa izy ka nihinana sy nisotro ary naninona izy izy mba mareo amin'ny baibolinao io ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany anina zany izy 7 andro sy 7 alina ory havana malala eny amin'ny espasy rehefa eny amin'ny espasy ny olona dia misy sakafo kely hoanina dia misy sakafo kely hoanina io a tsy mampanoana tsony io ela be indray ianao voanoana ary any États-Unis am'izao fotoana zao dia misy olona efa manao stock an'ireo zavatra io izy a ataon'zareo ohatrany hoe bonbon kely reny fa mihinana anankiray amin'iny dia herinandro ny ianao voanoana fa misy ny otrikaretina rehetrarehetra zao mihinana an'iny fotsiny dia ao aminao daholo ny otrikaretina rehetrarehetra mihinao fa jevo amin'ny anaty YouTube fa misy zany dia misy olona am'izao fotoana zay fa manao abri be souterrain be any ambany any any efa mistocké be tabe amin'ny boaty am'ireo zareo satria mihinana ray zareo a dia afakerinandro natapa-bolana ray vonona vao mihinana an'ilay dia manana be tabe am'ireo zany hoe amataona zany izy mihinana an'iny fotsiny dia tsy maty izy any ambany any raha tonga ny hoe 3e guerre mondiale sisy fa ny omen'Andriamanitra dia zao ny zavatra nomen'Andriamanitra ny Elia teto ry havana dia zavatra azahoany mandeha inona 7 andro sy 7 alina ao tsara daholo tsika eto a alleloia asiva alleloia kely aloha e alleloia sao dia ozy ny hoe natory daholo nareo ny zavatra nomen'Andriamanitra dia zao sakafo a ahafahanao mandeha 7 andro sy 7 alina satria maninona mbola afaka 7 andro sy 7 alina vao tonga any amin'ny toerana misy an'Andriamanitra ry havana rehefa tao aminao fa maninona tsy vao niala tery amin'ilay zatovo izy dia efa nomenan'ireo sakafo afaka tonga 7 andro sy 7 alina ireo satria Andriamanitra aloha mitaky dingana any amintsika misy nge ry havantsika te tady an'Andriamanitra te ahazo valim-bavaka fa na dia mandeha hatreo amin'ilay toerana nisy an'ilay zatovo mety ianao ndray mijanona alohan'ilay zatovo le zatovo iray mampiarana ndao moa e ansary reraka ka tsy hitako tsony efa tena anao zay mivavaka to tsy hitako ihany ny zatovo iray mbola malana herino ianao fa zao rehefa namalala ny olona ray hitan'Andriamanitra dia ny olona anankiray nanao dinga tonga hatreo amin'ny farany vitany aloha teo ambany anjavidy fa teo amin'izay vitanao farany no manomboka Andriamanitra amin'ny fiainana teo Andriamanitra ny nanome tsy vitan'ny Elisa tsony Elia zany 7 andro sy 7 alina zany fa tokony farina teo amin'ny anjavidy ary hitan'Andriamanitra izy no tsy nitsofin'Andriamanitra Elia dia hitany zay ny vitany farany
tsika misy fotoantsika ihany teny zay vitako farany kanefa andriamanitra mahafantatra fa mbola tokony misy vitanao tsika fa tokony azoty vavaka tokony azoty tady an'andriamanitra misy amintsika tena tsy mazoto misy amintsika diso miankina loatra amin'ny fitondranam-bavaka mahita mavaka arsea reraka be arse nefa izy mbola tsy vavaka koa ny olona reraka mivavaka zany ngerefa nefa efa mivavaka efa ela efa mivavaka efa tena ambany tady misy amintsika tena hoe zay vitako farany nefa tsy mbola nanomboka akory eto mavaka arsea fa tena reraka siketraka fa mifiry andro vovavaka anao zao adiny roa fa firinao zao nivavaka farany tady an'andriamanitra adiny roa lasa zay riavana lasa am'izay izy nahazo hery am'izay halleloia nareo etrena zay mbola tsy nahazo an'izany mahatonga anareo mbola mora reraka mora mively mbola tsy nahazo mofo voeny tamin'ny vato tsy raha andray tavoary nareo androany nareo afaka mangataka andriamanitra reraka tena zay ny vitako andriamanitra fa mba omeo anazy any halleloia fa io mofo mahagaga io rano mahagaga io ry havana malala fa voanihitra tao to de nafahany nandeha amizay efapolo alina efapolo andro sy efapolo alina hoany aizy hoany orebo halleloia satria andriamanitra de mitoetra tao amin'ny tendrombohitra orebo nefa mbola efapolo andro sy efapolo alina ary vitsy ny tonga ny orebo se olona nomen'andriamanitra hery no tonga ny orebo ahoana ny afahan'ny olona tonga ny orebo ahoana ny afahan'ny olona mahazo hery ny olona zay nanao zay vitany aloha ary nanao an'iny tamin'ny fitiavana voavany mifantaniny fantatr'andriamanitra kery avana fantatr'andriamanitra kery avana ny zavarehetra mitranga amitsika na de mody manontany ary andriamanitra ozy andriamanitra mahatsina damo ry adamo aizy ianao nefa nihitany hoe io fa manao kasikasy amin'io zanako io de atsy izy miafiny tanao mba mitohatra io ao izy miafiny efa izy na de efa mahita azy hoe io azonareo io hoe mesy fa fantany zany manao kiafinafiny zay na de za atao amin'ny tapiny zay na miafina raha sy miasakasaka tena mamony tena izy de miafina be mifaikaiky azy nefa za eto de efa io izy ka fizy tsy mahita de hitako de mitady aria de mitady aria fantatra izy fa na etsy raha de efa io tongo kely adamo ngery avy hitan'andriamanitra ry adamo aizy ianao hitany fa tian'andriamanitra hipotsy izy ary eliteto de fantatr'andriamanitra ny heriny ary fantatr'andriamanitra tany ampony fa mbola nanontanian'andriamanitra izy ary rehefa nandeha efapolo andro sy efapolo alina izy ho any amin'ny tendrombohitra oreba de tonga teo amin'ny andininy fasivy ary niditra tao anatin'ny zoy izy ka mitoetra tao fa mbola tsy fantany fa ao andriamanitra fa nika ialoka ny alehany tao fa izy mbola vonina atorina alehany tao akainy fa izy efa nomena hery ary ho ny ten'andriamanitra hoe zay tia de omeko hery ho tonga zanak'andriamanitra andriamanitra nanome hery andriamanitra nanome hery nafahana nandeha efapolo andro sy efapolo alina ry havana malala ary tonga tao amin'ny zoy anankiray izy nalehany tao hitady akaina fa zao mbola atao anatin'ny programmany na mbola misy efapolo andro sy efapolo alina manaraka ary tsy janona tsony elisa raha tsy maninona raha tsy mahita an'andriamanitra fa tao am'izay nisy feo halleloia tao am'izay nisy feo ary iny tonga tamin'ny tenin'ny jehova nanao hoe manao inona ty ianao rely halleloia hitan'andriamanitra azakazaka ataonao io za zany tena za zany manaiky le mpandavatena anareo hoe tena marina manaiky an'le hoe zany miova any zany ngefa hoe avy any Suisse ianao avy any Allemagne mamaky frontière zany ianao tsy mora zany am'izao tsika miteny zao hoe tsy mora zany ary mety zavatra mihodina akeotra zany de mety misy zavatra manova fiainana sy fahasahiranana maro isan-karazany fa tsy nahoany reto ankizy reto zany ary raha mbola nyteny ary zay hoe aiza moa ny toerana misy anareo de tonga eto de tena haiko re nefa tsy eto fa mbola afaka 50 kilometatra de mino efa tonga foana ihany nareo hoe tonga avany zany me le adresy de eto modomea rehefa tonga eto am'izay aiza le izy ady amin'ny 50 kilometatra mino fa nandeha nareo mety modimolomolomokety fitsy sasany mitesitesy fa tonga ihany modomena sakafo de miany za efa voky efa noana fa tesitesitra izy manao an'io fa tsy marino fa tonga ihany vehivavy masy tena tratra zany atao migroupy aty ohatra zany fiarahana indrindra hoe za zao tsy vola lisy mihitsy hoe Jonathan molongolongo
na tozy na faly ray mitovy na za zany raha milovolova tonga dia tsy alevako le zoom fa misy indraina reo vehivavy a fomban-javatra ge zany evako nge mety longolongo tamin'ny adama ary mety longolongo mihitsy ary nataoreny adama sy nina le pont mihitsy izy mody tsy hitakely zay nareo dia mody tsy dia be teny zay fantatry zay ke fantatra ke nareo io momake dia milongolongo kely izy fa alleluia mbola rety antsika reto alleluia ke olombelona fa zao ny zavatra mahafinaritra ary tonga tao amin'izay izy alleluia izy zao mbola nieritreritra mbola andeha ianao rehefa tianao zany a rehefa tianao zany ny olona dia fitiavana moa tsy mahalavitany anao rehefa maviteny dia ny tiana tsy mahalavitany ny avatiana tsy mahalavitany zany hoe Eli efa nomena hery dia zao neny Eli aina ny fetra efapolo andro sy efapolo alina tsy olana zany tonga teo izy tsy hoe ato nisy an'Andriamanitra tendrombohitra oreba noho ny fanarahana fa tsy tao anaty zoy fa le zoy a efa teo amin'ny tendrombohitra oreba alleluia efa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra andeha atory izy anomana andrapitso hoy izy Andriamanitra Eli tonga le feo alleluia androany mitsodrano atsika rehetrarehetra mba hita andrean'le feo amin'izay ianao andro hitan'Andriamanitra io azakazaka ataonareo alleluia hitan'Andriamanitra ianao tena tetady anazy io misy amintsika misy manontany mihitsy fa hivavaka ianao mandra-paharovina e hitady an'Andriamanitra ianao mandra-paharovina e dia zao valiny hitady an'Andriamanitra mandra-pahitako azy tsy hoe mandra-pa isy connexion amin'ny andramoka izao na mandra ohatry zany zay zao hivavaka eto a hivavaka ohatry zao zay a mandra-pahinona mandra-patonga ny fanenjehana ve afaka fotoana tsika reto voentsika avy fotoana tsy afaka anao an'izao tsony tsika fa tsika tonga eto mandra-paharovina mandra-piaviny Jesosy na tsisy tsony aza amin'ny Facebook na tapaka azo zao tontolo zao ty tsika hivavaka tsika mandra-paninona mandra-patonga ny Jesosy tonga ny feo rehavana malala halleluia no litehaka ho an'le feo dia mba afaka ny toromaso e halleluia tao anatin'io etreko tompotsika rehava zany hoe tokony mampitehaka zany satria zao efapolo andro efa nisy le dilena le mandra-patonga teo amin'le nijanona le zatovo mbola tsy nisy feo an'Andriamanitra dia nisy indray le dingana nakeo amin'ilay avy eo amin'ilay zatovo mandra-patonga teo ambony anjavidy teo ambany anjavidy le amony le teo faty mbola tsy nisy feo an'Andriamanitra nandeha indray le efapolo andro sy efapolo alina mbola tsy nisy inany mbola tsy nisy feo an'Andriamanitra fa tonga tao anaty zoy halleluia tonga ny feo an'Andriamanitra ary ny tanjona ao amin'ny fiainantsika dia io feo an'Andriamanitra tedavitsika Andriamanitra miteny amin'ny olona anankiray dia zay ny atao assuré ny fiainan'izany olona zany raha misy olona tsy mba hitenenan'Andriamanitra zany mihitsy ry havana malala tsy mety mare feo an'Andriamanitra dia mampanany fiainan'izany olona fa rehefa tonga eo amin'ny fotoana ianao eo anao manomboka maheno feo an'Andriamanitra eo ny atao hoe vita ny azakazakao halleluia fa rely hoy izy Andriamanitra ary iny tonga tamin'ny teny Jehova hoe manao inona ty ianao rely mba hantany anao zao Andriamanitra hoe maninona eto amin'izao sabaty maninona eto amin'ity fotoam-bavaka ty ianao fa maninona ty amin'ny tokantranony rado rakody salamy nareo fa maninona ty amin'ny izao fotoana zao nareo mafony zavatra rehetra hivavaka afaka namary ery satria za enjehan'ny Jezebela satria za efa tsisy tia anaty tsony ny olona rehetrarehetra ka zany misy ke ny olona rehetra tsisy tiany Eli tsony teo ary niankina tamanainy zany maninona ty ianao rery zao ny navalina nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehovahandriamanitra ny Israely fa zanak'Israely nafoy mifanaiky anao ny altaranao ny ravainy ny mpaminanao ny finoany tamin'ny saba ary za dia za rery sisa no mbola mitady afatiny haiko koa izy dia hiteny Eli manao hoe ny olona rehetra tsisy tia atsotra ny olona rehetra tsisy tianao Andriamanitra aiza tsony ny tany alehako hatramin'izay amin'ny tory-teny mahazo alleluia maina tianao nge ny olona fa ankehitriny tsisy tianao tsony ny olona rehetrarehetra ny altaranao zay fanaovako fanatitra Andriamanitra efa nisombaina izy ireo tsisy maminao anaty tsony ihany dia tonga eto satria zao nafana be ny foko ny fitiavako halleluia nafana be mihitsy ny foko Andriamanitra amin'ny fitiavako anao ny olona manana fomafana ny fitiavan'Andriamanitra ny afaka nandeha tamin'ireo dingana rehetrarehetra ny teneniko anareo efa matory andalana fotsiny efa reraka fotsiny
ary olona mafana fo amin'ny fitiavan'Andriamanitra no nandrahan'Andriamanitra n'ilay anjely hitondra ny mofo voaedy sy raha amin'ilay tavoahangy. Ry havana malala, za dia teny aminao androany. Manao ny fitiavanao an'Andriamanitra. Inona ny anomponao an'Andriamanitra? Voatery ny Jezebela ve ianao? Voatery ny Ahaba ve ianao? Mahatsiaro ve ianao hoe tsy tian'ny olona tsony? Mahatsiaro ve ianao hoe tapitra mihitsy ny fiainanao? Zany ve mahatonga anao hitady an'Andriamanitra? Fa ny Eli tsy zany. Fa ny Eli dia ilay fitiavana nyrehatra dia nyrehatra ho an'Andriamanitra no natongavana zany tamin'izany digana rehetrarehetra. Ninona zavatra ataonao androany? Manomboka androany, rehefa nanao an'izany ianao dia tsara dia toizo. Fa raha hatramin'izay ianao zatra manao zavatra ho an'Andriamanitra satria mety tianao hitan'ny olona, satria ianao mety te hahita sitraka eo anatrehan'ny olona, satria ianao mety te halaza, satria ianao mety tsy fantatra avy antony, ry havana malala, manomboka androany, hovay zany. Hovay zany. Dia zavatra rehetra ataonao manomboka androany atao ve amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Za androany te-hampelatsika rehetrarehetra manao hoe tena amintsika rehetrarehetra manao hoe tsy nisy olona tia an'Andriamanitra tao Baiboly tao ka tsy tafita ny fiainana, ka tsy tafita ny asa fanompona zay nataony. Fa ireo olona rehetra ireo ry havana malala dia nanao ny asa fanompony ho an'Andriamanitra tamin'ny fitiavana avokoa. Androany fa te hiteny aminao androany manao hoe inona manisika anao andeha hanompo an'Andriamanitra? Manao ahoana? Inona no mitarika anao hanaradia an'Andriamanitra? Lamboridy ve? Vy ve? Pression ve? Tahotra ny elo ve? Mahita ny olona many an-danitra ve ianao dia mba ozany hoe zareny ve no tavela eto? Sa mety tombontsoa manokana mihitsy? Mety tsy ho lasa lavitra ianao. Ary amin'izao andro farany izao dia izao. Ny ahafahanao mahatody soa an'izao fiainana izao. Ny ahafahanao ho tafita soa amin'ny fanompona an'Andriamanitra ry havana dia tsotra ihany, mila mandeha amin'ny fitiavana ianao. Ny zavatra rehetra izay ataonao manomboka androany dia ataovy amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa raha atosiky ny fitiavana, atosiky ny fo mafana dia mafana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ianao dia za teteny aminao fa ho tonga soa amin'ny tanjona iny. Manao ianao tahaka ny Davida ry havana malala. Vakiko aminao te maranako ny toriteny androany. Salamy fatelopolo andiny voalohany hatramin'ny andiny fahadimy manao hoe anandratra anao Jehovah fa nanintona niakatra ianao ka tsy nataonao fifalian'ny fahavalo koa Jehovah Andriamanitra ny taraina taminao dia raha nasitra anahy ianao Jehovah efa nampiakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainantsika ianao, efa napody ny aiko ianao mba tsy ho hisy azay midina andavaka. Mankarazahan Jehovah ry olony masina ka ampiderany anarany masina fa ndray mpimaso ihany ny fahatezerana nefa mandritry ny andro ianany kosa ny fankasitrahana. Amin'ny hariva dia misy fotoamanina tonga ivahiny lokal fa noho maraina kosa dia misy fiobiana. Ry havana malala, tonga ny feo an'Andriamanitra, tonga ny fiainany ny efa raha ny tantarany Elia masy teo dia niverina izy ary tsy naveran'Andriamanitra izy raha tsy nisy ny solo azy aloha ary ny elany teto tsy ny vonoana fa naharen'Andriamanitra hiakatra amin'ny verina satria nahoana tsy lamboridy na vinona ny tonga anazy nakaiky an'Andriamanitra fa fitiavana. Tianao ve ry havana hoe ianao io akoatra ny mofo voendy sy ny rano ilay tavoara izay omenanao mbola ampiakarina velona ho any an-danitra ianao, tsy ho faty ny fahafatesana ianao. Ny vatanao mety ho faty fa tsy ho faty ny ara-panahinao ao anatin'ny ray mpimaso eny akaikin'Andriamanitra ianao. Topoy amin'ny fo mafan'Andriamanitra. Za manoro hevitra anao androany fa ny fitiavana an'Andriamanitra malasa lavitra ny fanompona. Raha olona manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana ianao, tena hoe mafana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny fonao dia za teteny aminao fa ho ataon'Andriamanitra lasa lavitra ianao ary tsy ho averan'Andriamanitra ianao raha tsy miaraka amin'ny mandrakizay. Na dia fasany kalesy hafa, kalesy spesial, taxi spesial ry havana, taxi spesial. Raha izy fotsiny misy olona te hahita mafy anao any ananin'andro, ianao tsy mihetsika amin'ny toerana fa ny tômôbila farak'izay tsara indrindra ny raha niaka anao dia mitondra anazy any aminao. Zany ange ry havana nataon'Andriamanitra tamin'ny Elia nandefasan'ny kalesy hafa aka azy teto an-tany satria maninona? Satria tia anazy. Anao teteny amintsika rehetrarehetra tsy soavaly ianao na briky
tsy zioka tsy lamboridy ary tsy viny tatanananao aza mba forcena ninina aza mba forcen'ny olona tambazany olona vola tambazana valim-bavaka tambazana zavatra maro vo anakaiky an'Andriamanitra fa manakekezan'Andriamanitra ry havana amin'ny fonao mafana tiavan'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra de hitanao fa hitatsirony amin'ny fivavahana ianao ahitatsirony amin'ny fiainana ianao ny olona zao tsy mihitatsirony amin'ny itsony fa ianao ahitatsirony ny olona mivavaka mampamona aminaina ny olona zany mivavaka zany vo mihoatra ny adiny roa ny fotoam-bavaka efa mijery famantaranandro ny olona aza mba manoatra an'le fiangonana etsy akaikina hitanareo hita maso io misy fiangonana io sasatry ny soloana ny varavarana satria maninona bobongolo le ambany iny de miraikitry milomotra satria tsy mivoa mihitsy le varavarana tsy mivoa mihitsy efa misy maty eo mba forcena ny varavarana hivoa vo asiana fotoam-bavaka amin'ny fiangonana efa misy maty ndre manenitsy indraindray le filakolosy patreny tena hoe tsy mba misy maty ny covid zany le olona faharitsy reny maty aty de mivoa ny varavarana zay fa ianao sakafo mandrakariva ny tempolon'ny fonao an'Andriamanitra de tiavo ny fotsika rehetra Andriamanitra Alleluia zay tena Andriamanitra atsika androany hivavakantsika amin'izao fotoana zao raha hivavakantsika de mitenenanao androany misaotra Jesosy misaotra fanomenao teny zay misaotra fanomenao afatra zay de mitenentsika rehetra manao hoe za Andriamanitra efa tianao fa ataovy mafana mety efa nafana ny fitiavanao an'Andriamanitra fa ataovy takany mihitsy nafana de nafana Alleluia mbola azonao angatahana mihitsy aza ataovy mafana de mafana de mafana ny fitiavan'Andriamanitra manomboka androany zavatra rehetra ataonao de ataovy amin'ny fitiavana fa ny olona manam-pitiavana no lasa lavitra aza mieritreritra zavatra ninnininy ianao fa fitiavana an'Andriamanitra no atongavanao anao zavatra an'Andriamanitra vavakantsika amin'izao fotoana Alleluia loasina micro kely a Alleluia rahantsika vavaka zany toriteny zany ry havana malala amin'izao fotoana zao ianao io a de olona mety efa reraka ianao amin'izao fotoana zao fantaro ry havana malala fa tsika rehetrarehetra eo de manana anjara mofo voentsy rano ray tavoara avy amin'Andriamanitra ary ny anjelin'i Jehova de manomana izany manao ihany koa ary ianao raha tian'Andriamanitra de tsy avelan'ny ho reraka izany ianao tsy tokony ho reraka sy hiverin-dalana ho latsaka an-dalana zany ianao ny programan'Andriamanitra aminao a tsy hatreo amin'ny lalana zay vitan'ny zatovo na avy eo hatreo ambany anjavidy fa Andriamanitra te araka aminao misy zavatra tian'Andriamanitra apetraka aminao mety misy olona eto reraka izy efa zay kijanona izy efa zay tsy vitako tsony ty fa Andriamanitra miteny anao androany hoe miarena omana mihinana de misy tro de mandehana tianiraka anao andeha lavitra be Andriamanitra aorianan'izao Pentecoste zao de tena andeha lavitra be ndrentsika amin'ny ara-panahy amin'ity Pentecoste ity de anome anao fanahy masina Andriamanitra izay miendrika mofo voentsy rano ray tavoara ary ny mpianatra de tsy navelan'i Jesosy hiala teo a Jerosalema mandra-panafy azy ery ianao tsy avelan'Andriamanitra ny etsika satria mbola reraka isika mandra-panome atsika lay mofo voenty tamin'ny vato mamay sy ny rano ray tavoara izay ahafahanao mandeha 70 andro sy 70 alina ry havana malala manana anjara amin'izany ianao omen'Andriamanitra anjara amin'izany ianao manana an'izany anjara mofo voentsy rano ray tavoara zany ianao an-danitra ao amin'ity Pentecoste ity ny hanomezan'Andriamanitra anao an'izany de andeha ianao tsy ho reraka de ho tahaka ny voromahery izay afaka mamakivaky océan mihitsy ry havana malala amin'ny elatra zay menazy afaka mandeha amin'ny ora maro de maro ny voromahery tsy mijanona ho lasa lavitra ny ianao amin'ny fanompona an'Andriamanitra ho lasa lavitra ny ianao
amin'izao azakazaka zay ataonao zao dia ho tonga amin'ny tanjon'Andriamanitra ianao. Zany rehetrarehetra zany nefa tsy hanahirana an'Andriamanitra ny hitondra anao. Teneny mihitsy androany Andriamanitra tsy mila vina lamboridy ianao, tsy forsena hanaraka anao, fa andeha amin'ahy impoko Andriamanitra, andeha amin'ny fitiavana Andriamanitra, andeha amin'ny hafanam-poko Andriamanitra. Halleloja. Androany misy Andriamanitra tena te ho faly, androany misy Andriamanitra tena te iona aminao andavabato amin'ny zoy. Dia ny fanontaniany aminao voalohany dia anontany anao izy hoe maninona tika ianao? Fantatr'Andriamanitra ny alehanao eo, fa mba tiany mihitsy koa ny manontany anao, tiany mihitsy ny areny iloaka ny vavany, iloaka ny vavanao ry havana malala. Raha manontany izy androany fa maninona ty ianao, fa maninona tonga ny vavaketo ianao, dia hiteny ianao manao hoe mafana dia mafana ny fitiavana anao nge ny foko Andriamanitra. Zany raha te hangataka amintsika rehetrarehetra hoe sady mivavaha ianao amin'ny manandra-tantanana dia teny hoe Tompo Andriamanitra ahidinao tao anatiko izany afo mahamay zany. Amin'izao Pentecoste zao Andriamanitra ampidinao tao anatiko izany afo mahamay, atonga ny foko afana dia afana amin'ny fitiavana anao. Fa raha androany ianao afana dia afana amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fonao, dia Andriamanitra tsy orona fa hikarakaranao, anositra anao lasa lavitra kokoa. Ary ny fialanao eto ry havana malala dia kalesy afo mihitsy ny makanao. Vahiny spesialy ao an-danitra ao ianao, andrasanao an-danitra ao ianao rahatr'izay, alaina manokana. Halleloja. Satria malala an'Andriamanitra, satria mafana dia mafana ny fitiavana an Jehovah ny fonao. Ninona zavatra ataonao manomboka eto ry havana malala dia ataovy amin'ny fitiavana zany, fa za amin'ny ankasitrahan'Andriamanitra. Tianao Andriamanitra, tianao Jesosy. Ivavaka anao zany izy zany tsika amin'izao fotoana zao, andeha ataontsika zany hoe tiako loatra Jesosy. Tiako loatra ny fitiavana ry Jesosy, mamiloatra ny eo anilana, lavitry ny aya, lavitry ny aya, halleluja, ravoravo ny fanahy, misaotra Jesosy tena ampioay tokoa ny fahasoavana. halleluja. Tsara loatra fitantanana, ny fiainanay matony voatra no tahiana, na disena mahamay minjehinazy indraindray, dia tsy lavo farizo. Halleluja. Ianao ny Amen, Jesosy. Mula tukana, fikichamina, simisima, habitanaya facianao injesoti, ivelinangizai, hafana yamina, Halleluja. sivadikiamilauzai, manjakizai duri. Halleluja. Amen, Jesosy. Oh, fatanana ho an'i Jesosy tsika rehetrarehetra, tsika rehetra ny tokantrano any. Amen, Jesosy. Amen. Eo ary tiako loatra hoay, Tiako loatra ny fitiavana ry Jesosy, mamiloatra ny eo anilana, lavitry ny aya, lavitry ny aya, ravoravo ny fanahy, Amen. tena Ampoay ianao, ny
fahasoavana amen Jesosy halleluja tena soa tsara loatra fitantanana zay rehetra mahatsapa fa tsara fitafanan'Andriamanitra matony voatra fitiananao dia satria mitahin'Andriamanitra ianao sotra Jesosy na misedra mahamay menjehinazy indraindray sotra Jesosy dia tsy lavo tsy lavo ianao mijoro ianao satria tohanan'Andriamanitra ianao halleluja mbola tokiana ifikitramina tsy misy mahavitanay afatsy anao i Jesosy venirano izay ataonay amina tsy vadika milazay mandraky izay dory halleluja amen mbola tokiana ifikitramina Jesosy misy mahavitanay afatsy anao i Jesosy halleluja nivelirano izay halleluja arina zay nakatatsika mabinda anao feokila fa micro kosa dia mapasoko amintsika tsirairay avy zay tokony androany anatin'ny fotoana fohy samy tenitsika androany hoe tompo takiny ahoana mony fitiavako anao nakatatsika ny feokila amin'izao fotoana izao dia vavaka fohy amintsika tsirairay avy zay tonga eto androany Andriamanitra mba miandrandra miandro kovany amintsika inona mony anatin'ny fotsika any takiny ahoana ny mety fitiavanao an'Andriamanitra ary fitiavana takiny ahoana no atolotra ao an'Andriamanitra dia anomboka iralatojo amin'izao fotoana izao tsy ataontsika lavabe vavaka fohy fandroantsika tena hiteny hoe tompo raha manontany anao Andriamanitra androany dia inona ny teneninao hoe ry lalatojo maninona ety anao vavaka amin'izao fotoana izao tsika Andriamanitra ny avindrindro ary vavaka izy raha tonga eto zay Andriamanitra hitanao ny lalana ny lalovako Andriamanitra tsotra fotsiny zavatra be dehibe tsy teny zavatra be dehibe aminao aka fa fantatrao ny amiko Andriamanitra ito fitiavana fotsiny dia eo amin'ny fanandrianao fotsiny Andriamanitra dia misaotra na amin'izao fotoana izao misaotra fa tena nitafitafy ny fanatrehanao Andriamanitra renay tanatinay Andriamanitra fa teto ianao dia misaotra ny amasinao halleluja amen alekaso Olha a revada tsika sotranao Jehovandriamanitra fantatrao tsara ny antony nahatongavako eto fandehantenao a Jehovandriamanitra tsisy miafina aminao izany satria mafana dia mafana ny fitiavako anao Jesosy fa ny angatahako aminao dia ampitomboy foana izany satria tena mbola tsy ampy Jesosy dia makasitraka noho ny amin'ny fitiavanao Jehovandriamanitra makasitraka indrindra Jesosy halleluja amen Andriamanitra tongetiko zao noho ny fitiavako anao sy ny fitadiavako anao mahitanao ankehitriny Andriamanitra ka dia falifaly tokoa ny foko noho ny fitahianao rehetra izay nataonao tamiko Andriamanitra dia tonga satria fantatro fa tia tokoa ianao ary zako tianao ka izany nahatongavako eto Andriamanitra ary tena midera sy mankalaza ny anaranao fantatro fa tsy fanitiantoka ny atongavako eto fa ny fitahianao amen misaotra anao makasitraka anao sy mame voninahitra anao izay rainay tsara indrindra misaotra fa ny fitiavanao lehibe Jesosy ny nahatozy zao anay ianao Jesosy ny teny fa zao olona nofoniko zao dia anambara ny fiderana Andriamanitra tonga tety izay anao ny asanao anao ny didinao nanaraka ny didinao Jesosy ary tena ampitomboy mandrakariva ny ao anatinay Jesosy ny fitiavanay anao satria anao Jesosy nefa nanolotra fitiavana lehibe ho anay nanokatra ny varavarany fonao Jesosy mba hidirany reto mpanompoka elinao Andriamanitra ka dia makasitraka Jesosy no fitiavanao anay fa naiky anompo anao hatramin'ny faran'izay Jesosy sotra tokoa amen raha io mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray zay
sotranao zay Andriamanitra amin'ny fanatrehanao androany. Mankasitraka Andriamanitra satria aoka mifanamasonao hitoetra aminay tsirairay avy, hitoetra amin'ny tokantranonay tsirairay avy Andriamanitra. Noho ianao Andriamanitra natoy izao amin'ny fiainanay tsirairay avy ary noho ianao koa mbola natoy izao anay nahatonga anay tetana ty tokantrano ty. Ka mankasitraka Tompo ny fanatrehanao, ny fitiavanao anay ary rehetra zay Andriamanitra miray fo miray saina hitoetra hiaraka aminao ary hifototra eo anilanao foana zay Andriamanitra. Mankasitraka Tompo. Alleluia. Amen. Tena amfo mangetaheta Jesosy malalo ary tena mafana dia mafana tokoa ny foko Jesosy mitady anao ary tena omeko anao tokoa ny androm-piainako sisa mba hanjakanao, mba hitoeranao zany Jesosy hafoko anao zany Jesosy mandritra ny androm-piainako. Alleluia. Amen. Mbola hiaraka hivavakantsika. Andriamanitra tsara indrindra dia tena misaotra anao Jesosy manala ny amin'ny fitiavanao. Za Jesosy raha tonga aty amin'izao toerana zao tsy hoe andehanao fetina anao zavatra hafa fa hitady anao Jesosy. Hiampitombo fitiavako anao Jesosy malala dia mangataka anao tehirizany fitiavako zany. Anao fa hifikitra aminao foana mandra-pahatonga nanarao any lanitra Jesosy. Dia izany vavaka izany dia ankiny eo am-pelantananao misaotra tombo tsara indrindra. Amen. Mankasitraka anao Jesosy satria mbola tonga eto amin'izao toerana izao zay Jesosy. Marina hoe tena tianao zay matotonga eto Jesosy, fa ny tena marina dia nitady fitiavanao no mitondra anay tsirairay avy teto dia misaotra anao zay Jesosy malalo. Nangatahako Jesosy dia ampianary zay tena tianao ary tehirizo mafy aminao Jesosy ny fitiavanay anao, tehirizo ao anatinay Jesosy zany afo miredareda zany Jesosy hitombo hatrany tsy ho faty mandrakizay mandra-piavana amin'ny raha any lanitra Jesosy. Mankasitraka anao Tompo. Alleluia. Mbola misaotra anao zahay Andriamanitra rainay ary manome voninahitra anao indray zahay amin'izao fotoana izao satria lehibe loatra ny fitiavanao anay ary mbola nitantananao sy nivombinao foana zahay ary mbola nitantananao zay dia tonga amin'izao tokantrano izao indray Andriamanitra ray. Dia misaotra anao noho ny fanatrehanao teto Andriamanitra ary eoko izany fanatrehanao zany dia tsy saraka amin'ny zahay rehetrarehetra ary tsy saraka amin'izao tokantrano izao koa ny fanatrehanao Andriamanitra ray. Lehibe ny fitiavanao anay ka dia mitery sy mankalaza manome voninahitra anao hatrany zahay ary tsy hijanona ny ampitombo ny fitiavananao zahay Andriamanitra isan'andro isan'andro rehetareheta foana ny fitiavananao ny fahafananay dia mirehetareheta foana. Saotra Tompo amin'izany teny fo atolotra anao zany angatana aminao zany Jesosy amin'ny voninahitra dia atolotra anao rerany hatramin'ny talosan'io ary mandrakizay. Halleluia. Amen. Eny Jesosy dia mbola misaotra anao ihany koa izay fa mbola nitantananao ka tonga aty amin'ny tokantrano androany ary tany lavitra tokoa izay Jesosy mbola nomenao eto ka tody soamantsara eto mangataka aminao Jesosy mba hamafiko ny fitiavako anao, mba hafitako izay nataterahako an'izay tia tsy iraka izay tianao atao amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany. Halleluia. Vavakantsika amin'izao fotoana izao sady vavaka marana ny fotoana aorian'ny vavaka dia anao iraraitsika dia hifarana ny fotoana vavaka aritsika dia tia-pamarana ny mino fa atsika rehetra ihany koa tany atokantrano tany dia tsy afaka ny vavaka takiny ankizy aza samy nanandratra ary samy namaly ny fanontaniana avokoa tamin'ity androany ity. Ianao tonga eto manaraka ny linya foana eto ry havana malala dia marika fa mafana foa amin'ny fanofinan'Andriamanitra ianao. Daritsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia amarana ny fotoana. Saotra anao zay Jehovandriamanitra ny amin'ity androany ity mankasitraka ny amin'ny fotoana izay niarahana teto. Tena tsapanay fa teto ny fanatrehanao. Tena voky izay Jesosy. Voky ny movoeny sy ny rano etavoara Jesosy. Hanoatra lavitra noho izany mihitsy azy. Androany Andriamanitra dia sodrany manokana ho an'ny olona rehetra izay tonga teto, ny olona rehetra izay nanaraka ity fotoam-bavaka ity. Jehovandriamanitra
ny anjelinao any hidina anoana an'izy ireo anoana anay tsy tsiraray avy mandritra ny herinandro io Andriamanitra dia ho tsapanay mihitsy tena horenay mihitsy Andriamanitra fa manoana anay sandrinao mitantana anay tananao mitsinjo anay tokoa ny masonao ary ao am-ponao izay Andriamanitra mankasitraka ny amin'ity fotoamba avaka androany ity fa tsapanay teto ny fanatrianao na teto amin'ny toerana misy anay na any amin'ny toerana rehetra izay nanaraka izao fandarana izao Jesosy ty milo sy matoky aho fa tsy lany fotsiny teto ny fotoanan'izy ireo fa fotoana nafahanao namanginy tsiraray avy nisa tokantrano nisam-batan'olona ny zavatra iriko Andriamanitra sy netoko ambavaka dia tsy androany anja ny fanatrianao izany no hitan'izy ireo fa isan'andro isan'andro ary indrindrindrindra ho tehirizinao mandrika izay ary ho avy ny fotoana Jesosy tena hanatrika anao izay tsiraray avy misaotra indrindra ianao ana hitahiry ny hafanamponay amin'izao firetana izao Jesosy malala tsisy aminay reto latsaka ny dalana tsisy aminay reto Jesosy hivery ny dalana tsisy aminay reto Jesosy hangatsika fa sambo totosoa hatramin'ny farany misaotra Jesosy amen Alléluia. Alléluia. Itehatsika tatsika ty ranak'iray ty avy ambaranatsika ny fotoana anamafitsatsika ny voaditsika ao aritsika rehetra azosika mpitsangana ny tiry ty voninahitry'Andriamanitra. Alléluia. Ewa sananao voaditsika androany anompanao hatramin'ny farany tsika rehetrarehetra ety ampamarana tsika rehetra androany samy anao voady ewa re zay vao na dia maro ny mpanenjika tompo nanatiny ady sarotra azy anompo anao hatramin'ny farany atsika rehetrarehetra Panao hatramin'ny farany Nave maro ny mpanenjika samy nasy perana koto takina irinany anompanao hatramin'ny farany eme manamso Flera Ranianissa Touz Michaela Andrina Cisella Eliana miarniena kotre camarade Jesosy Felana Rakutu Papionna Kiradio Falra Yertuvo niaraka tamintsika androany Sinona kely Zara Kirado sy Papionna Jonatana Alléluia Fiti kely Zara Dada Fiarty lasa lavitra ny iny Fiarty tsika rehetra ny tokatranany finiaina kely eo ary tsika rehetra na dia mahantra za na manakarena za anompanao
dia oram-baratra be tamin'ny maraina narivotra mahery tamin'ny alina koa rivotra be taty aminay fa zao hoe anompanao e anompanao e antsika na dia oram-baratra fanarivotra mahery mifofofofo anompanao e anompanao e antsika rehetra anompanao e anompanao asamfarana anompanao za anompanao e anompanao za misy aminareo makasary anay eo zao samitanay avany Madagasikara any sotra mena de pasary samy tahin'Andriamanitra daholo samy mahery daholo dia mino fa nahery tsara daholo tsika dia raha mbola tsy tongany amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo neto indray tsika rapitsoalina ao anatin'ny vavaka fiambenana tahiny tompo daholo androany moa zay dia hiara hifaly totongatrano ato dia samy tahin'Andriamanitra daholo mofo voaendy raha amin'ny ray tavoara ho tahin'Andriamanitra na tsika rehetrarehetra tahiny tompo daholo halleloia amen eo manao veloma-kely daholo ary Antonina Suzel avy any Suisse Felana Rakoto Rolianisy Allemagne Tojo Allemagne iaina Frantsa côté camarade Jesosy ry arindria Felana Rakoto Falra Eritovo Jonathan Fitisy Finoana ary eme mampitso tahiny tompo daholo ary isika rehetrarehetra